nahoana ninninona zavatra mety atrehanao dia zavatra anankiray sahako miteny androany hoe matoa ianao tonga eto dia misy fahatsaran'Andriamanitra, misy fitiavan'Andriamanitra, misy fitantan'Andriamanitra izay tsy takatra ny saina tao. Andehantsika hivavaka ary, vavakantsika ary. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny amin'ny fitarianao sy ny fampianaranao anay rehetra Andriamanitra. Fotoana tahaka an'izao dia tena fotoana tena tiana indrindra Andriamanitra satria fotoana ahafahana indray mihaona aminao, mianatra ny teninao, mihaino anao, anarina, amboarina, ahitsy ary manatanteraka ilay sitraponao izay milaza hoe aza mafoy ny fiarahanareo mivavaka, fiarahanareo miangona. Eny Jesosy fotoana tahaka an'izao dia tsapanay hoe tombony ngeza be ho anay tsiraray avy satria fotoana anankiray ahafahanay manakaiky indray Andriamanitra ilay loharano anavaozana ny fiainam-pananay Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria ny fotoana tahaka an'izao Andriamanitra dia fotoam-pananganana, anavaozanao ny atilaliny fona tsiraray avy Andriamanitra, ahafahanay tena hoe miova araka ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, ianao membonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no asandratra, ianao no deraina, ianao ilay tsy miova omaly sy an'io mandrakizay. Raisy ny toeranao Andriamanitra. Aoko ity fotoana ity Andriamanitra ho fotoana tena hoe ho anao tanteraka sy ho anao manontolo, hanomezana voninahitra ny anaranao irery ihany. Ny tananay raha misandratra dia ho anao Andriamanitra, ny fonay mitempo dia ho anao Andriamanitra, ny vavanay mihira, mihika, ny tongotray sy ny fonay miankokona atrehanao Andriamanitra dia ho anao irery ihany Jesosy. Ianao nivony ity fotoana ity ary ho anao ity fotoana ity Andriamanitra. Tsy misy olona miambonahitra, tsy misy anarana ambony noho ny anaranao Jesosy Kristy, fa ny anaranao ilay nasandratra ho ambony noho ny anarana rehetra. Halleluja. Dia ianao ny derain'Andriamanitra, fa tsara ianao, fa tsy miova ianao, fa fitiavana ianao, fa mandrakizay ianao, fa ambony indrindra ianao, ilay masina indrindra. Misaotra Jesosy ny amin'ny rehetra izay afaka tonga eto amin'ity fitoerana ity androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitariana, misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana ihany koa, ny amin'ny fahafahana rehetra izay ahafahanay tonga eto amin'ity toerana ity hiaino indray, anamboatra ny sofinay, anavao ny fonay, anamboatra ny fijerinay mba hitovy ny fijerinay, fijerinao ny fijerinay Andriamanitra, ka ahafahanay mahita ny asan'Andriamanitra araka ny fomba fijerinao izany asan'Andriamanitra izany. Amin'ny anaranao Jesosy mitenena indray amin'ny tsiraray avy Andriamanitra mba ahafahanay miteny ho vavolombelona ny fahatsaranao. Aoko ity fotoana ity Andriamanitra ho fotoana fiovan'ny fony rehetra tsy ankanavaka Jesosy Kristy. Zahay rehetra Andriamanitra dia manaiky indray ny ankohaka eto anatrehanao ary mampanaiky ny momba ny tsiraray avy ny tenanay eo anatrehanao Andriamanitra. Amin'ity herinandro ny fifadikan'ity Jesosy dia tena hoe amin'ny fifaliana no atrehanay an'izany Andriamanitra. Araka ny tenao dia milaza hoe aoka ianareo tsy hanao tarehy malahelo eo ampiantrehana fifadikanana. Tena marina loatra izany Andriamanitra satria ny fonay dia faly ka tsy manana fotoana ny endrika Andriamanitra ho malomaloka, fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy tsy avelanay ho hitan'ny olona, tsy avelanay ho tsapany akory hoe mifady izahay Andriamanitra, fa avelanay tena ho azo aina ny fanahinao masina eo am-pitariana ny tsiraray avy. Aoka ny teninao Andriamanitra no hitoetra betsaka ao anatin'ny fony tsiraray avy, ka hampianatra anay sy hanangana anay, anitsy anay sy hitarika anay amin'ny fahendrenao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ndaontsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, asanatin'ny fisaorana androany teneny hoe misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitarianao mahagaga, ny amin'ny fampianaranao, ny amin'ny fampiasanao anay, ny amin'ny fitsapana izay ampandalovinao aminay Andriamanitra. Halleluja. Fa ireny rehetra ireny Andriamanitra dia mampianatra anay anana fo matoky sy mitoetra tsara eo anatrehanao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Izay rehetra tsy sitraka ao dia tononay mihitsy miala amin'ny fiainanay izany Andriamanitra, fa izay rehetra ao anatin'ny programanao sy sitraponao no ko tanteraka amin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy mandrosondra eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fonay Andriamanitra Jesosy. Ny teny rehetra, ny fijoroana vavolombelona rehetra, ny zavatra rehetra izay hitranga eto Andriamanitra dia ampianaro izay Andriamanitra tena andray izay sitraka ny fonao ho raisiny ny tsiraray avy Andriamanitra, mba hahatonga anay tena hoe rehefa hiala eto amin'ity toerana ity dia olona nanarina, olona manaiky fananarana, olona manaiky ahitsy, olona miova, olona mitombo maneho anao Andriamanitra. Aoka tena hoe ho feno ny fanahinao masina foana izahay isan'andro isan'andro Andriamanitra. Aoka ny fitobahan'ny fanahinao masina anatin'ny fonay no hipolo loatra eo amin'ny vavany tsiraray avy. Dia mitenena indray androany Jesosy fa mihaino anao zahay, fa mihaino anao zahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Nasaikinao hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao raha mbola sitraka ao andaontsika hika halleluja mafy be ho an'i Jesosy, halleluja mafy be ho an'i Jesosy androany. Andehantsika maka ny salamo fahatelo amby roapolo, salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no raha antsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy
dia ataontsika mifotsika mihitsy le izy a voninahitryandriamanitra. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahi-maitso izy, mitondra ahy eo amorony rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny loha saliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloko eo amason'ny fahavaloko ianao, manositra ny dililo lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Aoka izay rehetra Jesosy, tena hitoetra ao an-tranonao amin'ny fotoana rehetra, hitoetra eo amin'ny fanatrehanao, tsy afoy ny fanatrehanao. Na inona zavatra mitranga Jesosy, dia aoka tsy afoy ny eo amin'ny fanatrehanao izay. Aoka azoty hitoetra eo tongotra ao ny tsirairay avy. Mivavaka izay rehetra amin'izao fotoana izao Jesosy, mba hanananay fahasahiana tokoa iankohaka sy hitoetra eo amin'ny tongotra ao amin'ny fotoana rehetra, ka nahoana mety fiantson'ny olona sy fiantson'ny fiainana sy fitsokon'ny rivotra, dia aoka Andriamanitra ny safidinay dia ny eo an-tongotra ao foana mandrakariva. Ary eo an-tongotra ao izay Andriamanitra dia tsy hanana teny fangatahana fa hanana teny piderana, tsy hanana teny fitarainana fa hanana teny mpisaorana Andriamanitra. Eo an-tongotra ao Andriamanitra dia tsy hahita ankoatra ny tongotra ao izay sy ny fahatsaranao sy famirapiratany voninahitra ao Andriamanitra. Aoka ny teninay Andriamanitra tsy hitodika any aminay, tsy hitodika any amin'ny olona. Aoka ny teninay Andriamanitra tsy hanambara ny zavatra misy, fa aoka ny teninay Jesosy Kristy hanambara izay etaeta ao anatin'ny fonao izay milaza hoe ny olona no fironinao no hanambara fiderananao. Eo anatrehanao Andriamanitra dia mideranao ny fonay, mideranao ny sainay Andriamanitra. Anao ny saotra eram-po, anao riray masino satria nomena ho anay Jesosy zanaka. Anao ny saotra eram-po, anao ny saotra eram-po, anao riray masino satria nomena ho anay, nomena ho anay Jesosy zanaka. Fao aminy minimihery hoany malemy sy ny arena hoany mahantra fa ny ainy nona fony hoanay fao aminy minimihery hoany malemy sy ny arena hoany mahantra fa ny ainy nona fo Asalata mivavakantsika androany Jesosy eo, ho anao ny saotra, ho anao ny fiderana Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetra trehanay Jesosy dia ho anao ny saotra. Ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainanay dia ho anao ny saotra. Ny amin'ny zavatra rehetra izay renay dia ho anao ny saotra. Ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainanay dia ho anao ny saotra Jesosy Kristy. Jesosy amin'ny fotoanany eo anaovanay ny fiderana ho anao ty Andriamanitra, ankalazainay ny anaranao isanandro. Anao ny saotra eram-po, anao ny saotra eram-po, anao riray masino. Alleluia. Satria nomena ho anay, Jesosy zanakao, Jesosy zanakao, anao ny saotra eram-po, ny saotra eram-po,
Jesus sanaka Sizanaka mampaheranay Jesosy Jesosy ho fana dia kely aza ny herinay Andriamanitra dia ny arenanay tsy ny fahafenon'ny zavatra ny tany na hoe ny fahafenona ranofo Andriamanitra fa ny fahafenon'ny fanianao masina amin'ny tsirairay avy ny tena hero anay Andriamanitra manamafy ny teninao izay milaza hoe fa azo hery ianareo mila tsahy fanahy masina aminareo amin'ny fotoana izay anapahana hevitra ifadianana tahaka izao Andriamanitra dia tsy ny herin'ny nofonay Andriamanitra no mampijoro anay fa ny herinao Andriamanitra ao anatin'izany Andriamanitra dia maniraka anay iankohaka ny zavatra rehetra Jesosy eo tsy maninona nahoana ny tahany herinay Andriamanitra fa izay rehetra misy eo dia mitondra anay amin'ny fiankofan'Andriamanitra tsara indrindra amin'ny anaranao Jesosy tapitra ny mozika vita ny fiderana indroa manantonana te anolotra zay mendrikanao ampifaly ny fonao raha tapitra ny mozika alleluia tapitra ny mozika vita ny fiderana indroa manantonanao za Jesosy tia nolotra zay mendrika ho anao dia le toetry ny foankasitrahanao zany Andriamanitra zay mendrika anao ampifaly ny fonao tsiraya ny tompo tsiraika aminy tsy zany no andrasanao fa mihoatra izany dia mihoatra izany zay no angatanao amiko atenanao amiko mifoko rehetrainao indro Jesosy miankoka aminao Jesosy aminao Jesosy
Jesosy tsy le hira, tsy le feona hira, tsy le tony le hira, fa le tony ny fona Andriamanitra. Oh, halleluja. Fa mihoatriza no jerenao, mifoco no jerenao. Tazanao voaloha amiko Andriamanitra amin'ny tsiraray avy, tenitoetra ny fona tsiraray avy. Jesosy aoka ny fanenao masina tena azo aina ka avelana hiasy eo amin'ny fiainanay afanay manana fo voaova Andriamanitra. Aokoa tahaka ny fony Davida ny fonay, le fo zay aniranao mpanompon'Andriamanitra mihitsy ho any aminy, le fo tediavinao Jesosy. Aoka ny fona tsiraray avy Andriamanitra, le fo tediavinao, le qualité-na fo tena mety aminao Andriamanitra. Dia hitoetra eo amin'ny fanatrianao mandrakariva izay Andriamanitra. Tsy afoy ianao amin'ny fotoana rehetra, azoty ankohaka eo anatrianao. Ka ninona mety teny mety fitsokany rivotra Jesosy eo. Aokoa tanteraka aminay mihitsy ty teny ity izay nambaranao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Rehefa mitoetra anatin'ny fonay ka ny fitiavana anao Andriamanitra, dia ny rivotra mitsokotra ny tady anohatra lasa mitondra anao eo amin'ny toerana izay tianao hiaonana aminay Andriamanitra. Halleluja. Aoka fotoana anankiray Andriamanitra izay hanekenay an'izany fitsokany zavatra rehetra izany Andriamanitra. Fa rehefa eo fanatrianao zay Jesosy, tsy maninona na nitabataba ny olona tahaka ny tenin'ny Marta tamin'ny Maria teo an-tongotra ao Jesosy Kristy, tsisy renesin'ny Maria zany fa ianao Jesosy no nijoro namaly an'ny Marta tamin'izany fotoana zany. Jesosy eo am-piangovana mikatona ny sofinay amin'ny tenin'ny olona rehetra, fa misokatra ny fonay amin'ny teninao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Versika ny tiako ny anilanao, tiako ny ho eo anilanao. Asa anatin'ny tanàna androany dia tena misy Jesosy sy ny fanatrehanao Jesosy. Tena tiako loatra Jesosy. Tsy omena trany teny an'izany sy nandratra ny tanako. Idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao. Taveritsika ilay tiako ny anilanao, tiako ny anilanao, tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao. Idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao no tiako mba isiahiko, miara-paly aminao sy rivoninahitra. Izay misy anao no tiako mba isiahiko, idera sy ankalazanao Jesosy, isanandro tao miao anilanao, tiako ny ho eo anilanao sy ny
Fanatrehanao Jesosy nitoerana tsara indrindra zay mahatonga ny Davida hoe dia toetra andro lava ao an-tranonao satria ny ao aminao Andriamanitra ny afaka hitoerana ela Jesosy satria ao aminao eo amin'ny fanatrehanao na ny tehana efa maty ara dia maniry indray Jesosy eo amin'ny fanatrehanao dia misy fananganana eo amin'ny fanatrehanao dia misy fanasitranana eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia misy fanovana situation ka androany Andriamanitra tsy aly eo zay Jesosy io ny tena mety aminay Andriamanitra na sarotra ny lalana zay tsy maintsy andehanana eo Jesosy dia zay Jesosy tsy angataka izay hiteny hoe amora e Jesosy ny lalana fa angataka izay Jesosy hoe aoka tsy saraka aminao mihitsy zahay fa na ny ranomasina rehetra ny tsy lalana tamin'izany fotoana izany fa rehefa miaraka aminao Andriamanitra dia afaka avadika eo tany maina ka lasa lalana Jesosy eo tsy hivavaka izay ny amin'ny fiovan'ny situation fa hivavaka izay ny amin'ny fireketan'ny fony mandrakariva aminao Andriamanitra satria ny tombony anay Jesosy Kristy dia ny fony mikambana aminao fa tsy hoe ny fony hitany olona fa mandresy Jesosy eo ny fandresena mety mandalo ny ikam-pandresena mety afaka atao foana isanandro fa ny tena tombony ho anay Andriamanitra dia ny fanananay fifandraisana sy firaisana lalina aminao Andriamanitra le lalina indrindra le tsy hitany hafa izay mahatonga anao Jesosy ny laza fa zahay rehefa hivavaka rehefa iona amin'Andriamanitra ray dia le ao mangingina mila amboarina rehefa zatra miaraka aminao mangingina zay Jesosy dia afaka miatrika ny tabataba ny ivelan'ny rehetra Andriamanitra tsy miozongozona amin'ny fiainam-pananay rehefa ianao no mitarika anay Andriamanitra satria ny teninao dia mavesa danja lavitra no ny tenin'ny olona sy ny tenin'ny nofo Andriamanitra amin'ny fotoana fifadikana tahaka zao Andriamanitra dia manaiky izay hiaino anao Andriamanitra satrinay foana hiteny hoe mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao mihaino indray zay Jesosy satria misy fanitsiana tokony hiainanay Andriamanitra misy toetra vaovao tokony ambolena amin'ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra Jesosy tsy avelanay andalo fotsiny fotoana tahaka zao Andriamanitra fa raisinay ho tombo mihitsy izany firaisana aminao anatin'ny fifadikana izany Jesosy nasarotra ny lalana
tsy asakanay tsy andeha naenjeka nalatsa Yesoko tsy mampaninona afaka mika aleluia mavemy atsika aleluia navesatra ny efanentiko aseo mihitsy hoe faly foana ianao toky foana no nasetriko aleluia misaotra Jesosy tsy taitra fireo zay ratsilo sy nampifadipo sy nampifadipo motsinontsino motsinontsino losandratsika ny tanantsika dia anaty mozika malefaka tsika regitery tompo tompo ankiniko aminao ny fiainako sy zay rehetra mikasikia aokianao no hitantanaty andao kazao Jesosy a ninona na usarutra de matoky anao se matoky an'Andriamanitra ika aleluia mafy be mihitsy androany aleluia nasarotra ny lalanae tsy asakanay tsy andeha naenjika nalatsa Yesoko tsy mampaninona navesatra ny efanentiko tuki fona no nasetriko tsy taitra fireo zay ratsilo sy nampivadipo sinonsinona sikereka mavy am'izao fotoan'izao tompo ankiniko amina fiainako sy zay rehetra mikasikia de matuky anao zahay ankiniko aminao izay tompo ankiniko aminao ny fiainako sy zay rehetra mikasikia Yanao fa simiangatra tumbuo miandanda anao zahay miandrinira si manay ny fanay manana
fiainako ny fiainako sy zay rehetra mikasika aokanao itantanay tsy andaolay ninonina anjo na ho sarotra toko matoky anao matoky anao ka tsy manao. Halleluja! Zao teka mahafan'ny Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady mandroso tompoko fotoana fijonava volombelona. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Amosa 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompona. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany zany joroko fa volombelona fa efa presque 10 ans mahery teo zany tena ioriko io tena tsentsina be rehefa matory amin'ny alina tena tsy maintsy mila fanafody vao matory. Dia rehefa misy fametrahan-tanana atao amintsika dia ametrahan-tanana foana ny oriko. Dia tamin'ny anniversaireko zany tsodrano Papa Rodolphe hoe homarina aminao izy nitaonjao bilo izy fa hijoro fa volombelona maro ianao izy fa zavatra efa ela izy no anafahan'Andriamanitra anao. Dia tamin'ny volana janvier 1er janvier teo tena marina tamiko ilay izy fa tena tsy matory mihitsy fa tsy maintsy mampiasa an'ity fanafody ity rehefa amin'ny hariva. Dia izay vao matory. Dia rehefa tsy malany ilay izy dia tena mitady tena manderaky ny pharmacie de garde dia voninahitra an'i Jesosy fa tena nafahany. Teka mahafan'ny Jesosy tsika. Halleluja! Matory tsara amin'izay ve hony ianao taty? Eny tompoko tena matory tsara. Mba teka mahafan'ny Jesosy tsika re mandroso tompoko. Tain'i Jesosy daholy voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona tamina anasitranany anahy efa 9 taona zany narary voan'ny fièvre jaune. Dia tany am-pianarana zany efa nitenenina hoe mila mandeha dokotera dia nefa tsy nirarahiko mihitsy ilay izy. Dia tamin'ny herintaona amin'izay efa sasakiny taona mois de juillet dia za efa narary hoe efa fantatro hoe tsy salama satria nanomboka ny vonto ny kiboko dia sy niteny tao an-trano dia nisy taona ilay izy hita mamanay dia ozy mamanay hoe indry mila makany amin'ny dokotera ohatran'izao dia nefa nitanenatok tany ozy maintsy an'i Jesosy hoe ampianaro za mandra-panasitrananao anao hoe inona ny zavatra tianao ianarako fa za aloha tsy nandeha tary dia tonga amin'izay nefa ny farany taona tena tamin'ny une semaine alohan'ny faranany taona nanomboka narary dia reraka be tao an-trano dia nisy taona tena tsy tafatsangana mihitsy. Dia teo amin'izay nafantarana hoe tena marary akony dia l'ekipe ny ngeza dia miteneny dia nandeha tany amin'ny dokotera dia avy eo moa izay olona rehetrarehetra nahita sy efa nafantatra ny teny hoe efa mahafaty io satria raha hoe miakatra aty ambony aty dia sepitra dia maty. Dia niteneniko tamin'i Jesosy hoe Jesosy raha ohatra hoe ho faty dia tsy maninona fa aza atao tsaroan'ny olona hoe izany hafaty anao hoe resaka fièvre jaune fa izay nanirahanao anaty ety. Dia nandeha nefa ny fotoana tamin'ny samedi dia ilay niteny pasteur zao hoe izay marary dia apetrao amin'ny partie droite ny izay faritra marary anao ny tanana dia napetrako teto amin'ny kiboko ny tanako dia avy eo ilay nidina tety dia nametraha tanana dia nanomboka teo amin'iny amin'izay za dia efa nesalama dia tamin'izany efa mavomavo daholo ny tanako ny tongotro dia efa niverina amin'ny couleur normal ilay izy dia nanao fifatikana amin'izay tsika zao dia za nefa tsy mihinana sira sy menaka dia reraka foana nandritra n'izay fotoana izay dia tonga nefa ny fifatikana le premier jour iny aloha tena mbola reraka kely satria tena hoe Jesosy sady tsy sotro rano indray zany dia avy eo tomany kely akony hoe tena sy avita ve za dia talata tena reraka be dia tonga nefa ny alarobia tena nisaorako ny tompo hoe natanjaka be akony dia navitana dia mivavaka niaraka tamin'izay namako izay tena keny tendrombohitra dia après an'izay verina veny tena gaga be dia nasehoka anazy hoe jerendrio any tanako fa lasa tena mivoaka daholo hoe misy rouge tsy ohatran'izany dia tena teo amin'izay nasapako hoe sitrana dia lekiboko tonga dia nienina be dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Teka ho an'i Jesosy tsika mandroso alohan'ny farany ty. Halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any
anankitelo ny zavatra ijoroako vavolombelona eto. Ny anankiray tsy fahasalamana. Misy zanako lahy zany tsy miara-mipetraka amiko fa any lavitra be anah no mipetraka. Dia narary tongotra izy io. Dia rehefa narary tongotra izy dia nanatona ny dokotera mpitsabo azy fa mitovy olana tamin'ny tanany izay efa nioperena. Dia hoy izy ilay dokotera hoe tsy maintsy operena ny tongotra anao roa. Dia lasa izy niantso anah hoe neny matahotra be traumatisé nanjoana tamin'ilay tanako nididiana voalohany satria tamin'izy ilay nididiana voalohany dia tamin'izay zany izy nididiana dia nieritreretina hoe zavatra tsisy dikany ny hodidina nefa izy nanao arrêt cardiaque teo ampanaovana opération. Dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa efa nasiana tio izy efa niveloma fa velona tamin'izay. Dia traumatisé tamin'iny aho izy dia matahotra. Dia za nefany manana olana koa dia tsy afahako mandeha any. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa sendra nataon'i Jesosy tafaradalana izay sy pasteur Jao. Dia bebe resaka izay moa za rehefa lavidavitra ny lalana dia miresaka amin'ny pasteur Jao aho hoe manana ohatr'izao sy ohatr'izao ny zanako ohatr'izao. Dia hoy pasteur Jao hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra, mivavaka fotsiny tsika dia miandry ohatr'izany. Dia tamin'izay fotoana izay zany dia hoe fin septembre tsy maintsy miverina aty ianao izy ilay dokotera dia ao aorianan'io tsika ataony opération anao. Dia hoy izaho miantso ny zanako hoe enfin anao izay rehetra ahafahako tonga any ary fa ho hitatsika eo fa niresaka tamin'ny pasteur anay ho aza dia hoentiny ambavaka hono ahy ianao. Dia ok. Dia nandeha indray dia tonga ny fin septembre dia hoy ilay dokotera hoe alao aloha foatra ny tsy surandray fa alao ahemitra tsika hatramin'ny fin octobre dia andray tsika tsy maintsy opérena ianao zany début novembre. Dia nataon'Andriamanitra tafaradalana tamin'ny papa Rodolphe indray dia miresaka ohatr'izao izay tao anatina fiara izay dia mitovy amin'ny encouragement, mitovy amin'ny tenin'ny pasteur Jao hoe ao fa hoentina mbavaka, hivavaka ho anao, hivavaka ho azy hoy izany papa Rodolphe pasteur fa hoentintsika mivavaka ho azy sy ny sisa. Dia lasa dia niantso andray ny zanako fa kaikaiky ilay volana ilay faran'ny volana oktobra dia manao ahoana ho ahy ianao. Dia aho izy fa teneniko tamin'ny pasteur anay dia tondram-bavaka anao koa no ahy izy. Dia vita indray ny resaka iny tonga ny fin octobre. Dia hoy izy indray ilay dokotera hoe fin novembre tena décision finale ao aorianan'izay ianao hodidina. Dia tonga ny croisade tany Mahajanga. Dia entre temps anio misy zanako lahy ray lahy manaraka anazy zany lahy Evo marary fo be. Dia isaky ny mandeha dokotera izy fa any Antsirabe izay no mipetraka dia hozy foana ilay dokotera anay hoe nareo efa teneniko mandana mijery cardiologue, hoety cardiologue ty zasy ty. Izy sepotra dia misy fotoana tsy zakany ny ilany viny dia sepotra mangatakandro foana izay mivady hitondra azy any amin'ny cardiologue. Dia farany nandray décision ny vadiko nitady cardiologue taty Antananarivo dia nahazo rendez-vous. Dia tao anatin'ny fotoana ny croisade za mbola andeha croisade dia niresaka tamin'ny vadiko hoe dia ahoana ho ahy zany tsy afaka miaraka aminareo mianaka ho ahy zany efa misy croisade atao dia ahoana zany. Andehana hoy izy ataovy ny croisadenao fa alao izay mianaka foana ny andeha. Lasa namonjy croisade. Dia tonga ny alarobia lakamisy maraina ilay rendez-vous tany amin'ny cardiologue dia larobia hariva tany amin'ny croisade dia hoy papa Rodolphe hoe apetrao amin'ny tananao ny avy tananao havanana ny faritra marary ny ohatran'izay apetrao amin'ny faritra marary ny tananao havanana ty fa Jesosy eo zako ny olona marary any zanako anankiroa tsisy eto amiko fa ara-panahy dia apetrako any amin'ny tanandry zareo any amin'ny fony zanako lahy any Antananarivo izay hiatrika cardiologue rapitso sy any amin'ny tongotra ny zanako anankiroa mihitsy ilay opération tongotra roa dia nalefa ny vavaka dia vita dia adiniko teo iny. Tonga ny lakamisy maraina avy any amin'ny cardiologue ny vadiko dia niteny hoe tsisy ninona mihitsy hony tena tsisy ninona lakamisy maraina tsisy ninona ny fony tiany avo izy tena tsisy.
dia teo izany dia misaotra Jesosy amagaga ianao fatsiny tsy ny tsoro vavolombelona fa ny andro ahoana rehefa tonga taty dia hatramin'izay ka hatramintsika izao nanomboka tamin'iny croisade iny izany hatramin'izao tsy sepitra tsony tsy marary ny ilany tena tsy ilay réaction rehetra izay nataony amin'ny mamparary fo azy tena tsy niseho intsony dia tonga amin'izay ny fin novembre tonga ny début décembre dia niantso akoho ny zanako avy any ivelany hoe neny tsy ho didina intsony ny tongotro tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana ny maninona fa tsy ho didina intsony ny tongony dia voninahitra ho an'i Jesosy dia ny anankiray indray nanana mpanampy zay vao niditra voaingakaingana tao an-trano dia tsy eo matetika foana izany dia manana mitaizan'ilay alika rasy ireny moa izahay dia teraka izy io dia veriny anankiroa anankitelo ny mpanampinay dia ilay zanako masika be izay dia niantso anahy neny tsy manaiky fa veriny alika anankiroa izy tsy maintsy atao an'izao angalako polisy ohatr'izao dia osy aho hoe kalma aloha zay very ihany aloha very fa tsy tratram-body omby ilay olona dia aza ataony manendrikendrika olona fa tsy mety izany dia manahirana kely fotsiny ao miara-miaina amin'ilay mpanampy mangalatra izany nefa tsy fantatra hoe iza dia vita teo iny izany nangina ilay zanako dia lasa nody dia tonga taty Antananarivo indray dia tsisy afa-tsy ilay mpanampy ray sisa ilay mpanampy roa nivoaka sendra tsisy tao daholo fa ilay ray izay nitavela tao dia sasany zanako dia ny après-midi nisy vahiny tonga dia tokony dia rehefa tonga ilay vahiny izany andeha dia anome vola ny olona io dia ozy andrasy vetivety aka vola ho anao any ambony dia lasa niakatra tany ambony naka an'ilay vola rehefa tonga tao anisan'ilay vola tao anaty poketrako nisy vola tsy ampy tao dia tonga dia fantatra hoe izao ilay vola tsy ampy satria manisanisa vola foana izay matetika bebe fanadinoana dia lasa niverina nidina tao amin'ny zanako dia ozy hoe natavy nisy vola very ohatr'izao atao anaty poketrako fa vao ny saiko ilay izy alohantsika hisakafo atoandro dia izao ilay izy tsy ao tsony nefa tsisy afa-tsitsika tonga dia mivazavaza be indray ilay zanako vavy avy anao aty avoay izay volany nenina izay neny tsisy afa-tsy ianao izay tsisy mpangalatra avoay tabataba tebe teo ny zanako toy izy hoe andraso aloha izaho any dia hiakatra vetivety hivavaka dia lasa niakatra ny vavaka dia avy eo anyverina nidina toy izy hoe ato an-trano ilay vola fa andao dia davitsika dia lasa dia vao tapitra ilay teniko dia lasa ny zanako ny sava-toerana ohatrany tsy tena poizina izay tao anatin'ny akanjony dia io ilay vola fa tao aminy tamin'ny savaina ny entany feno entananay be da be hatramina stylo hitanareo mahagaga kely stylo dia angalarin'ilay olona fa tena ilay toetra tao anatin'ilay izy izany ilay toe-boky tao anatin'ilay izy ny tena tiako hijoroana vavolombelona fa tsy hoe io izy nahariarin'i Jesosy hoe afa baraka tratra nangala-bola tsy izay fa za olona tena farany izay masika tena masika be fa tsy nitabataba'ilay ankizy na kely ara fa osy fotsiny ahako hoe naninona ianao raha nanana olana ara-bola dia niresaka taminay dia nivahanay ny olana fa tsy mety ilay mangalatra ohatr'izao tsy mety ilay maka vola ohatr'izao tsy miera dia nalefa ny zanako nandeha moa izy fa tao aorianan'izay mbola lasa nandoalika mivavaka ho azy tena hoe sambany teo amin'ny fiainako izany hoe olona manao zavatra ao anahy dia lasa mandoalika mivavaka hoe afao amin'iny toetra ratsy iny Jesosy izy dia mba hahita asa tsara lavitra no nitato aminay tsy ahafahany manana occasion mangalatra intsony dia fatelo farany be resaka be nisy zanako nisy rahavaviko sy ny zanany nangetaetan'i Jesosy dia noentiko niaraka mivavaka tamintsika tato dia manana zazakely vao mbola kely mandehandeha kely pelipelika izay izy dia rehefa tamin'ny Desambra izy io dia nandeha zany dia mitondra mpanampy dia ilay mpanampy io mpanampy vao niditra dia rehefa vao niditra ilay mpanampy dia nafarany izany vao niditra teo tsy hoe ianao rehefa mitondra ny idealy mandehandeha dia tsy mahazo mivoaka nyity faritra nyity fiangonana ilay tohatra eo io fa aty ihany iaino izy izy dia tonga ny andro sabotsy ilay maraina mivavaka iny dia nandeha ny vita mandeha ohatr'izao ny témoignage dia lasa noentiny voaka ilay zaza fa nipelipelika dia vita ny témoignage andeha anomboka ny toriteny dia lasa mama nijeren'ilay zaza tao ivelany dia tsy tao ilay mpanampy sy ilay zaza dia niverina niditra aloha izy dia nandeha ny toriteny dia vita ny fandraisana dia lasa indray izy nivoaka tany nijeren'ilay zaza tsy hitany tao intsony ilay zaza sy mpanampy
feno anazy ty pavion rehetrarehetra ty hatrany amposta fa tany amposta ny fiaranay mipetraka nakatra tany izy nidina tsy hita ny odikodina teto nitomany gogogogo izy teo dia lasa izy niditra ny antso amin'ny mamany dia vao hitako hoe ny antso amin'ny mamany izy dia tonga dia fantatra hoe tsy hita le zaza sy le mpanampy dia za tsy nihetsika fanjanona teo dia nivavaka ho an'le zaza dia nosy aho hoe tena Jesosy mangataka Jehovah ray hoeto miverineto iny zaza iny ny anjelinao hitondra ny zaza iny sy ny mpanampy iny miverineto. Entre temps zay ry zareo taotsika mbola nisy fiterana efa tomany gogogogo dia oso ny olona tao ivelany tao hoe ndana miverina miditra dia ndana miteny amin'ny pasteur ndana resao amin'ny pasteur anareo. Nandeha tato ny fotoana izy mbola teo ny odikodina ny tomany mitady teo tsy hita mihitsy. Vita hira ray ngamba ny alohan'ny hira vana iny le mpiasa hitako niditra. Tena hoe fahagagana le izy fa ohatrany tsy dia taitra izay teo dia avy eo mivoaka dia niresaka dia hoe taizindry dia hoe teo ambadika ny joro teo dia hoe antsy marina izany fa efa feno anay ty fa tsy teo ndry dia teo izany dia niresaka teo zay zaho efa vavaka hoe mba hoentiny anjely miveriny eo ry zareo dia ohatrany hoe nandeha komsa zany izay hoe anteo ihany izy fa tsy naninona fa ity amin'izay vao tena niconfirme anay hoe tena anaiky angala-jaza mihitsy le mpanampy fa ny latsinain'io zay lasa tany Mahajanga dia alohany ny rafa aloha zay dia misaraka izay sy le zanaky ny rahavaviko dia niteny aho hoe raha mety aza mpitaizaina azy tsony ny zaza hoentiny mandehandeha fa alao olona atokisana fa alao fotsiny izy tsy hitaiza zaza tsony dia nitenenina hono izy tonga tany an-trano hoe tsy mahazo mitaiza zaza tsony ianao fa alao ianao miasa trano fotsiny fa tsy mahazo mikidikidiky ny idealy tsony. Tonga ny latsinainy tonga ny mazoenga zay miantso n'le zanatra vaviko hoe loza nge zavanitranga tato fa tena anaiky anangala-jaza izy fa zaho sy tany amin'ny toilette nivoaka dia nidiny tato nidiny ny vavahady dia noentiny ny vola kely dia noentiny telefonina kely mipetrapetraka teo dia ny akanjo keloko tsisitsisy dikany dia lasa izy dia nidiny tao dia ny mahagaga osy izy talohany io nefa izy tamimbola tsy ny hoe tsy navela tsy nitaiza irahana mandeha maka vola any tsy hoetiny mitsoka nefa betsaka noho le vola nangalariny le vola hoeta tsy hoetiny mitsoka fa hoe tena angala-jaza fa tena ny tanan'i Jesosy mihitsy niaro an'ilay zaza sotra to. Aleluia, andao tiaka mafan Jesosy tsika ny amin'ny fiarovana itsona vavolombelona farany. Aleluia. Za moa tsy dia be resaka izay fa tsy maintsy miresaka fa tsy maintsy amin'ny voninahitra an'i Jesosy. Raha niteny Jesosy tamin'ny herintaona hoe famangim-pantronana ny taona 2023 dia meny Jesosy zazakely donga be zay izy tamin'ny oktobra dia io zaza io tena nanehoan'i Jesosy tena famangim-pantronana mihitsy tena voninahitra ho an'i Jesosy fa io zaza sy ny reniny zany salama tsara nanomboka tany vao mipetraka le zaza mandra-pahateraka tena tsisy olany zany nataony examen rehetrarehetra tsisy problème fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy salama tsara dia ny hôpitaly niterahana sy ny consultation rehetrarehetra tsy nisy nandoavana ivolana ny ariary voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany dia manaraka izany taloha kely ny mbola tamin'io taona io ihany taloha kely nahatongavan'io zaza io ny zavatra kely tsy nampitovy hevitra anay mivady izay dia ohatra lasa nisy disadisa kely teo aminay dia rehefa tonga ny fotoana nikasihan'i Jesosy izay hoe mila mifamely nareo dia mila mivavaka nareo dia mila mifamely dia natao fotsiny izay zany satria izay ny tiany Jesosy dia mianatra mankatao ao anatin'le izy dia famela dia ny zavatra nitranga nefa rehefa taorian'le famela ny ampitsoniny ngamba izay na ny afaka ampitsoniny raha tsy diso dia za efa manana asa fa nisy olona niantso hoe allo sao dia hiasa ianao dia ozy hoe zaho efa miasa sao dia hiasa ianao ozy izy raha ato amintsika moa le izy dia ohatry ny ahoana zany le asa dia nazavainy teo zange hoa tsy mahay an'izany andao fa rehefa ao mianatra azy dia nekena le izy fa tena le izy reto tena Jesosy le izy meny Jesosy asa tsy nangatana tena marina dia voninahitra ho an'i Jesosy dia famangim-pantronana le taona fa matoa Jesosy miteny amin'ity taona ity hoe taonjobily le taona dia izy tsy mandainga fa andao ataontsika ny anjarantsika
dia izy tsy maintsy hanao ny anjarany. Voninahitra ho an' Jesosy rery ihany. Alleloia, alleloia. Tsy naretehaka kosa aloha an' Jesosy. Mbao tsika hitsangana fiainantsika senao dia fiainam-panomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Na 10 taona, na 20 taona, na maherin'ny zay, na 2 andro, na 2 andro, dia kasihan' Jesosy daholo. Amen. Atao fotsiny zay tokony atao. Omeo fotsiny toe-po tokony ahoana moa zany? Toe-po tokony atao ao le ranabavy teo mamonjy croisady, tsy hoe mandeha manenjika dokotera. Io zavatra ohatran'ny miemitremitra io, miemitra. Rehefa tamin'ny anina dia miemitra, rehefa tamin'ny anina dia miemitra. Misy antony ao fa anao zavatra Andriamanitra. Anao zavatra Andriamanitra tena mino an'izany tonjobilo antsika ity asandrato ny tananao dia ndaontsika hiara hisaotra an' Jesosy dia teneny Jesosy hoe ny fiainako Jesosy ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Raha misy ankalazaina eto amin'ny fiainako, eto amin'ny fiainan'reto olona manodidina reto, eto amin'ny fiainam-piankonana, eto amin'ny fiainan'ny HVKL, dia enao rery any Jesosy. Izao ministera izao Jesosy dia ministera fanomezam-boninahitra ny anaranao, ary izay tsirairay avy ato anatin'ny fiainanay dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Raisoanao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Fa teo ianao na 10 taona, na 5 taona, na 20 taona, na voaomaly, na nandritra ny taona maro ara Jesosy, fa ianao ilay izy hatrizay ianao no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia ianao no omenay ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Raisoanao rery Jesosy fa ianao rery no mendrika an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy raisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ivavakitsika reny tsara indrindra misaotra anao zay amin'ny tombonandro menao anay tombonandro ahafahanay miara-miombona ao anatin'izao fifatikanina sy vavaka izao. Anao ny dera, anao ny anja mandrakizay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana dia izao hoe petraka foana ilay izy hoe tapitra zay ny efatrandro efa niova ve ianao efa niova ve za, satria Andriamanitra tsy maniraka raha tsy miova. Afaka mipetraka tsika tompoko. Rehefa niovana tamin'Andriamanitra marina ny olona ray dia tsy maintsy niova izy na mbola tao anaty faratriana sy lalan-diso azy. Nandray fifoazam-panahy manokana na réveil personnel ho an'ny tena ny olona niona tamin'i Jesosy. Inona mary moa zany atao hoe réveil izany? Zany fifoazam-panahy zany dia fanamasina ny asa tao amin'ny olona izay niona aminy nitondra fekekeliko araka voalazan'ny Jaona 9:9 hoe raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotany sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Fa rehefa tonga ny fifoazana manokana ho an'ny olona anankiray dia tonga ny fekekeliko ekeny hoe diso ny zavatra ny ataony dia hifony izy dia hibebaka dia mandray famelan-keloka sy fivampo tanteraka izy. Ao anatin'izao fifatikanina izao mino avy efa tafiditra ao anatin'izay dingana izay ianao. Fotoana mety indrindra andinihana tena zao anatin'ny fifatikanina sy vavaka izao andinihana ny fo, ny tena, ny toetra anitsanana ireo natiora ratsy, miota malaky mahazo, miota mamatotra, mety nisy fondra tsy hita maso mamatotra ny olona ihany koa, dia ny asan'ny divolo zany. Fa ny olon'Andriamanitra no andrasana iova indrindra aloha. Tantara faharoa toko fahafito andimy faha-4 fahitsika hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako izy no avy anetry tena hiala amin'ny ratsy fanaony anetry tena hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainao any an-danitra izy dia anasitrana amin'ny taniny. Izay elaela zay zany tsika miandry tonga mitonjobily tsika izao mino aho fa nandray fifoazana manokana ho an'ny tenanao ianao dia hiova ianao ary hiova ny ankonanao dia hiova ny fianakavianao dia hiova ny tanàna misy anao sy ny firenena misy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fifidianan'Andriamanitra na ny antsony ao amin'ny famonjam-panandro resana dia mila mandalo fifatikanina sy vavaka aloha vao manantanteraka ny antso. I Jaona zao natsoina amin'ny Jaona 1:1-2 natsoina izy dia rehefa natsoina izy tsy ho fadianina sy ho vavaka izy fa tonga dia lasa nandositra ao an-Tarsisy. Aitsika tsara tantara tonga dia nandositra izy. Nefa izy ihany no natsoin'Andriamanitra dia nasain'Andriamanitra fadianina sy mivavaka izy fa tany anatin'ny kibon'ny hazandrano izy, tany anatin'ny kibon'ny balenina izy no
ny fadianana tany izy vo ny bebaka tany izy vo anefa mivoadiko ao izy izy ary andeha ianao a ary nandeha ny antson'Andriamanitra ianao a dia fadianana aloha mba hitsana zay tsy akasitran'Andriamanitra. Dia toy izany koa Paoly anankiroa zany raisitsika ohatra testamenta taloha vaovao Paoly sy Jona. Paoly a dia olona zay tena nirehitra teo fanenjehana ny mpanaradian'i Jesosy, ny mpianat'i Jesosy a. Dia niona tamin'i Jesosy teny an-dalana izy a, dia nianjery izy a, nahita an'i Jesosy izy a, teo manodidina anazy naheno ny feo an'i Jesosy, nandre ny feo an'i Jesosy fa tsy nahita an'i Jesosy. Vakio tsara ny ten'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny apôstôly 7 fa nandreo izy manodidina azy fa Paoly rery a sady nahita an'i Jesosy a nandre an'i Jesosy. Dia tena niovy Paoly. Dia tahak'izany ko tsika ao anatin'izao fifatikanina zao a, efa hifanena amin'i Jesosy maro ianao, efa betraka izay teny renesinao izay a, mety hoe mbola tsy niovy ianao fa mety mbola misy zavatra eo zay le voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 7:7 fa ny 3 andro izay nahajamba nofon'ny Paoly a. Dia tsarovy tsara raha mamaky ny teny ko tsika, Paoly a dia tao anatin'io a dia nahiratra amin'ny masony ara-panahy hitany a, zay no sokafako izay a, nisokatra amin'ny masony Paoly ara-panahy dia nahitany Ananiasy izy. Asan'ny apôstôly 7:8 ahoany tompo taminy mitsanganaka mandehana any amin'ny lalana toy mahitsy ka izaho ao an-trano Jodasy. Jesosy zany resaka tamin'ny Ananiasy io a, izay lehilahy atao hoe Saoly any Tarsosy fa indro efa nivavaka izy. Ary rehefa nahita tamin'ny fahitana lehilahy atao hoe Ananiasy izy, i Paoly indray io, izay niditra namitra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Paoly zany atao anatin'ny fitokanany tsy nahita amin'ny masony fa nahita fahitana izy, tena nomboka niasa teo amin'ny Andriamanitra. Ny tiako tenenina aminao anatin'izao a dia mila fitokanana antsika alohan'ny antso sy ny iraka mpanaovin'Andriamanitra. Ny natao hatramin'izay ireny zany a dia famondrapon'Andriamanitra. Ary matoa tanàna nalehantsika, nampiasa fitaovantsika, nampiasa tamitsika, nampiasa zavatra be tabe tsika, dia mbola andrasan'Andriamanitra ho valiana amin'ity taonjaobily ity. Fa mila miditra ao anatin'ny fifatikanina ianao a sy vavaka. Rehefa andeha tena hiditra amin'ny fanompony Paoly amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 dia atokano ao izy Barnabasy Paoly no niasany antsoko azy. Jesosy ny modely indrindra ao amin'ny fifatikanina sy vavaka taloha nidirany tamin'ny asan'ny fanompony. Niova ny olona nandrehan'ny Paoly, niova ny olona nandrehan'ny Filipo, niova ny olona nandrehan'ny Jona, niova ny olona nandrehan'ny Paoly. Tena hoe nyray tanàna tany Antiokia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 tanàna anankiray izy niaino. Tena hoe andaontsika tena hifantoka tsara ao anatin'ity fifatikanina ity a, fa tsy maintsy hiovy ianao a, dia ny fiovanao a anamarika amin'ny fiovan'ny hafa. Ny fivoazam-panahy azonao manokana azonao a no hoentinao a ao tokantrano a, any amin'ny fianakaviana, any amin'ny tanàna misy anao a. Mbola tsy miova Jesosy a, mbola miandry izany a fitsinjam-panahy zany tsika amin'izay tsy nieritreretintsika fa amin'ilay fomba an'Andriamanitra ho tonga amin'ny fifoazam-panahy. Fa aloha tonga aminao voalohany aloha ny fifoazana manokana amin'ny fiainanao a, dia hiova izao rehetra izao a, dia ho avy Jesosy ary tsainaina amboninahitra Jesosy. Dia hivavaka hisaotra ny tompontsika ny amin'izany a. Azandrato mivavaka hoe Jesosy io maniry a tena mba tena ho tanteraka amiko izany, tahaka fa ianao modely tsara indrindra tao anatin'ny baiboly a, tao anatin'ny fifatikanina ianao Jesosy taorian'izay a 40 andro a, dia nivoaka tao amin'ny fandresena ianao a, ary ireo tatio ariana rehetrarehetra koa nanomboka tamin'ny 50 andro taorian'ny akaranao tany an-danitra, dia tena niova fanompon'ny mpianatra satria tena ny tanàna niova ary niova koa ry zareo a
asandrato mivavako rainay tsara indrindro raha inay ianao mianaran' jesosy misaotra anao a ny amin'izany teny zany a ianao le tsy miova ho maly senior mandrak'izay a ka sy io amin'ny fikasianao jesosy ny tsirairay avy ataovy eo anatinay tsirairay avy jesosy ny etaeta andray izany tena fifoazana manokana na le réveil personnel natao anatinay fa zay nataonay hatramin'izay jesosy a dia namindranao foa nisy olona parapahany ova tamin'ireny croisade reny fa amitindray mandeha ty kosa satria manova anay ianao a satria fotoana ny fitsinjapanazy ao ary fotaonjobily ao amin'ny fitsinjapanazy ao a dia tahaka ny nataonao tamin'ny fiangonana voalohany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa telo arivo indray mibebaka ary 10 arivo koa indray mibebaka nanampoisan'ny mpianatra ao a jesosy mino a fa afaka ataonao zany ary kasio ny tsirairay avy ao anaty hiditra ao anatin'izany etaeta zany anana zany etaeta zany a ka ho maro ny voavonjy a ary voavonjy ny ankonana sy fianakaviana ary ny tanàna manotola ho voninahitry ny aranao amin'ny anaran'i jesosy amen. Aloha tehaka mafipetsika ho an'i jesosy a sady andray a ny mpanapon'andriamanitra manao alleloia ataontsika hitsangana ame voninahitra an'andriamanitra nasarotra za ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitrany na fipetrana tsy maintsy lalova tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy hoany fa zandrosy foana jesosy izao androsofo minona manolo tompotsy emotrao fandaraka ala tanomafy ao tompo tehirizao ana manjakiza Alleluia. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy irery ihany a zay velona masina manan-kery avy any Nazareta tokana mpamonjy atsika mpanjaka atsika andriamanitsika ava fontananao dia omeo voninahitra ny tompo amin'ny fifaliana asio fankasitrahana mpololotra avy ao anatinao a omeo dera laza fitsaoana omeo antompo avokoa zay rehetra avy ao anatinao zay rehetra antranga teo amin'ny fiainanao mankasitraka raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra betsaka manome fafana sy fotoana ianao afahanay mitondra amin'ny fiankofanay sy ny fideranay mampahery anay ianao amin'ny alalan'ireo vavolombelona zay mampatsiaro fa tsy miova ianao zay vitanao omaly afaka ataonao androany ary afaka toizinao rapitso ary Andriamanitra afaka maneo mihoatra ianao satria fioarana falebiaza ny herinao avy amin'ny fahafenonao dia afaka hitranga amin'ny fotoana rehetra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa tafatokana tao akibony ny azan-drano Jona tsy maintsy niova ary rehefa tratra ny fahajambana nazera avy eo ambony soavaly ny friariany Saoly tsy maintsy nifadianina ary tsy maintsy niova misaotra ny amin'izao fizotra ny fifadikanina zao ho an'izay afaka mifady ho an'izay miombo-po sy miombom-bavaka dia isaonay sankasitrahana anao raiso ny voninahitra izay mendrika anao irery ihany ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy a miarabantsika sy raharay avy amin'ny anaran'i Jesosy a tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra arabao zay tandrifo sy eo akaikinao a tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe a
manana teny fiainana ho anao indray Andriamanitra hoe a teny hitondra fanovana hoe dao tsika hiteka mafy tsara ho an' Jesosy a maza hotoerana tompoko a isika dia mila miaina mahafantatra ny zavatra izay napetraka Andriamanitra eto ambony tany a satria mbola eto ambony tany zasenao. Genesis 4:2 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanampitsarana ny tompamafazana sy ny tompijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Taoriana ny safodrano Andriamanitra nametraka fitsipika sy karazana rafitra lalàna ara-panahy izay mifeny tany a sy izay rehetra eo aminy a dia isika zanak'olombelona. Anio manokana dia mahafaly any izarantsika indray ny loha hevitra izay nomeny Jesosy atsika nampitondraina ny lohateny hoe fitsipika volamena ny ainan'ny Kaleba. Règle d'or de Caleb. Golden rules of Caleb. Afaka miaina arak'izay tianao ianao fa ny vokatra ho avy eo tsy vokatra arak'izay tianao. Alors tonga dia taolana tsy mbo hoe salady le fanomboana fa tonga dia averiko. Afaka manao izay tianao ianao androany fa mivalina izay tsy voatery izay tianao. Firy nefa anareo marika zavatra ohatry izay. Za aloha tena tsy hoe mpandinika fiainantsika fa mpandiny tena. Fa misy taonao miziroziry io tia raha anao ataoko a miaingany amin'izay mivaliny a tsy maintsy mibosy eny hoe avaizandray iny zany. Alleloia. Ary andro antsika dia hianatra momba ny fiainan'ny Kaleba dia hitantsika fa manondro an' Jesosy a ny fiainan'io a lehilahy io. Numerika 14:24 ny mboatsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny Kaleba mpanomboka kosa satria fanahafa ny tao aminy. Avereny hoe fanahafa ny tao aminy. Alleloia. Fanahafa ny tao aminy tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehana izy ary ny zanany andova izany. Kaleba dia voafidy isolo tena ny fokom-pirenena ny Joda izay niaviny. Misy ireo marika anankiray izay inoko fampaherentsika. Dikany hoe Kaleba amin'ny teny Hebreo a dia alika. Ary ny olona tsy tia azy a dia faly ampatsiaro azy hoe ny dikany anaranao ane alika e. Fa misy dika teny hafa koa manambara an'io dika hoe Kaleba io manafika. Ho an'izay tsy tia mahita ny Kaleba ho alika fa izy Kaleba za mahita ny anarako hoe manafika. Dia ho hitanao eo ny tantarany. Fa le ny teny hoe alika ohatrany tsy niampita tany an-tany Kanana. Fa le nahita ny Kaleba ny anarany amin'le côté anankiray hoe manafika tanteraka teo amin'ny fiainy ary izay nitafiany a dia resy, izay nitafiany a dia babo, izay nitafiany a dia azony. Ny anarako izao a zao omby ny dikan'izay. Fa misy dika tena anankiray koa power, hery sy tanjaka. Ny anarako complet a hery zao double power zany. Ino dika izay témoignage zay? Afaka hevitra izay tiany momba anao ny olona fa ianao koa afaka hevitra le tena momba anao a avy amin'ny fandresan-dahatra ny anatinao any. Aza avela ho ambanin'ny olona zany ianao. Manana an' Jesosy ianao, hafa ianao, mpandresy ianao ny anaran'i Jesosy. Tovitovy zany Jesosy Kaleba raha izany. Ianao io koa zany afaka handray ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao a mifanaraka amina côté tsara. Tian'Andriamanitra ahitana an'le izy. Tena akaikinao tsy voatery ho ratsy ny zavatra eo amin'ny fiainanao hoe arakaraka ny fijerinao hoe. Alleloia. Numéri 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao lazain'Andriamanitra tamin'i Moïse mandra lehilahy vitsivitsy isafin'ny tany Kanana izay omeko ny zanak'Israely. Lehilahy ray avy isam-pirazana no irahanareo ka izay samy olohany fireneny avy. 9 avy tamin'ny fireneny Joda dia Kaleba zanak'i Jefone. Io le Kaleba. Misy fitsipika volamena anaky 5. Fa ny ainan'le rangahy io tena ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany.
Ary mahita fa androany misy zavatra tian'Andriamanitra hitsy amin'ny fomba fiatrehanao fiainana. Satria misy zavatra tsy fantatrao ataonao dia miainga ihany avy eo mivalina tsy zakanao. Te ilaza azo evitena ilay izy. Misy karazana loza zany azo ialana rehefa misokatra ny fahatakaranao anatinao, miainao an'Andriamanitra amin'ny zavatra azonao atao sy amin'ny zavatra tsy tokony ataonao. Règle d'or voalohany zay teneninao. Tena kaikinao tandremo zay teneninao hoe. Numéri 14:28 zao lazain'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Raha velona koa o Jehovah. Tsy haiko oviana izy ny velona. Velona izy. Nisy fotoana Jesosy maty Ezeke. Tamin'izay vanim-potoana izay zany mety tsy mariny ty teny ty za raha ohatra ka ilavaniny tsika ara-baiboly. Fa nitsangana tamin'ny maty izy dika zay velona indray zany izy zao. Mbola marina indray zany io zavatra teneniny io. Inona le niteneniny pastera? Zao le niteneniny. Arak'izay lazainareo teo anatrehako dia ho ataoko aminareo. Tena kaikinao teneno zay tianao hitranga hoe. Aza tenenina zay tsy tianao hitranga hoe. Isaky miteny zavatra tsika dia lasa mamorona tontolo manodidina atsika na atmosfera. Ary iny atmosfera iny dia mitranga tandremo. Na intandrina ny zavatra teneniny ty Kaleby dia hitantsika teo fa miainga avy any amin'ny désert izy. Ny rano any tany Kanana, verina tany amin'ny désert, tava-verina tao tany Kanana. Numéri 14:2 naran'i Jesosy. Monomonina ny zanak'Israely rehetra. Tsy mitovy zao ny fampiasana vavy. Monomonina ny zanak'Israely rehetra. Hoy ny fiangonana rehetra taminy. Inay anesika mba maty tany amin'ny tany Egypta ihany. Inay anesika mba maty tany amin'ny tany efitra. Miteny fahafatesana. Toy izy Andriamanitra hoe zay niteneninareo dia hitranga. Dia zay tafateniteny foana hoe sanatria avin'izany maty atsika maty tandry zareo. Manomboka androany hariva misy olona tian'Andriamanitra hife ny vavany. Fa be dia be amin'ny zavatra mitranga androany vokatry ny vava tsy voatandrinao omaly. Fa azo arenina zany ty tôjôbily ty kanefa mila mitandrina ianao mba tsy ompefo ny zavatra teneninao fa miandry ianao zao rehetra zao ary miandry ny zavatra teneninao. 1 Corinthiens 10:10 dia manambara aminaran'i Jesosy. Aoka tsy monomononareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mipandringana. Tandremo miteniteny foana. Tandremo menimenina. Fa tsy tonga nininina zany ankoatra amin'ny fandringanana. Rehefa mandray lesy tsika efa amin'izay voalaza amin'ny Baiboly, ringana izay menimenina. Tena kaikinao ringana izay menimenina hoe. Aza manandrana hoe za nandrana imenimenina fa hitaka eo izay ho azo azy. Za rangatsiria zany e. Baiboly miteny. Tandremo. Fa raha vao miditra amin'ny programma fimonomononana dia misy programmana fandringanana ao aloha kely ao. Oka izay fimonomononana. Ka izy le pastera mampimonomonona ny fiainany. Ko maninona samy miatrika izao dia misy monomonona dia misy tsy monomonona efa mitovy ny zavatra trehany. Satria misy lesona tsy mitovy. Andreo ny ariva ampitoviana ny lesona. Aza vela ho latsaka eo amin'ny fimonomononana ny fonao. Misy raison azonao hisaorana n'Andriamanitra. Afa-dio ny fomba fijery dia mahitahany Jesosy ary tandremo sao dia tsy mahita zavatra tsara. Nefa Andriamanitra efa manao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Entsika ny zavatra nitenen'ny fiangonana, nitenen'ny zanak'Israely dia zao ho faty ety tsika. Toy izy Andriamanitra izay nitenenareo dia ho ataoko. Fa inona nitenen'ny Kaleba sy Joshua? Zao nitenen'ny Numéri 14:6-8 naran'i Jesosy. Ary Joshua sy Kaleba niteny tamin'ny fiangonana. Ny tany izay nalehany ny safona dia tany tsara indrindra. Satria Andriamanitra niteny. Ary raha sitraky Jehovah isika, Andriamanitra hitondra antsika ho amin'izany tany zany dia omeny antsika izany tany zany. Tany tondra ronono tately. Io le ronono tately tsy mitapoka. Hoan'izay nanaraka ny lesona tamin'ny talata. Joshua sy Kaleba dia exceptionnel noho ny amin'ny zavatra niteneniny. Hoy izy ireo, hitondra sy hanome tany tsara indrindra ho antsika Andriamanitra. Hitondra antsika ho an'ny tany tsara ary hanome antsika an'ilay tany tsara Andriamanitra. Tandremo, ny zavatra teneninao dia hamaritra ny destination amin'ny fiainanao. Enao io ho lasany amin'izay teneninao. Raha za ianao tsy miteniteny foana fa lasany amin'ny tanitany foana. Raha vao miteniteny foana dia lasany amin'ny tanitany foana.
fa raha vao miteniteny tsara dia lasa ny mitanitany tsara. Tandremo ny zavatra teneninao. Ozy izy ny Jakoba 3:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy indreo koa ny sambo na dia lehibe ara ny sambo entin'ny rivotra mahery, familiana kely ao ambany ao no mitondra azy. Ary ohatray mihitsy ny lela tsy ny akelany fa ny pouvoirany lelanao tonga dia mandidy direction ny fiainanao. Directeur ny vatanao zany iza ilela. Avereny hoe hitandrina an'izay teneniko aho. Zareo tsara fa izay nitenen'ny Kaleba dia no hamarin'Andriamanitra fotsiny. Andriamanitra nanome tany tsara indrindra hozy izy. Dia hitantsika eo fa anisan'ny toerana tsara indrindra no asany. Andriamanitra ny hitondra antsika tena voapirofo. Andriamanitra nitondra ny Kaleba. Tsisy nahatohatra azy izay rehetra fahavalony joro. Ary dia nomen'Andriamanitra ny Kaleba sy Josoa ny tany. Dia avy eo Josoa sy Kaleba indray avy eo no nizara ho an'ny zanak'Israely. Faharoa, tandremo izay saintsainao. Tena kaikinao tandremo io zavatra ampidirina aty saintsainana io e. Avereno, tandremo ny zavatra saintsainao e. Saintsaina izay tianao iseo. Amen. Hoy ny Obolina 23:7 ny anaran'i Jesosy, tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. La pensée définit l'identité. Ny zavatra saintsainao no mamaritra ny izy azy anao. Raha misaina ohatry ny mpangataka ianao, te ho lasa mpangataka ianao. Tandremo sao dia diso hoe lasa nangataka satria efa mpangataka. Non, tsy izay le izy. Baiboly mampitandrina fa le zavatra masaka ao an-tsainao no lasa maizy azy ianao. Azo ovainy zany. Zay mahatonga an'Andriamanitra mandefa ny teniny, manome ny fanahany, maniraka ny zanany hatateraka famonjena. Satria eo amin'ny dingana misy ianao io, misy ifandraisany amin'ny zavatra saintsainao dia ohatran'izao ianao. Mbola afaka iovy io. Misy olona zao mijery eto zao tena tsy hoe lasa mborona fa lasa mifanamasina. Alleloia. Tena lasa be mihitsy ny sainy hoe ahoana ihany moa zany za ty. Tena hoe kaikinao afaka iovy ianao ty hoe. Ianao tian'i Jesosy io hoe. Possible n'izy satria le fisaintsaina ny zavatra ampidirina. Tandremo ny zavatra ampidirinao. Inona ny télé-poubelle mitaiza ny fisaintsainanao? Télé-poubelle. Zordira no ampidirinao dia lasa inona ny definiranao? Mandeha ohatra le film. Ankizy manoatra ray aman-dreny mandeha ny téléfilm dia izy ny rôle dia izy ny rôle any amin'ny farany. Dia lasa raha vao iny jerenao eo foana, lasa manoatra ray aman-dreny koa ianao. Dia nefa ny Baiboly miteny fa raha vao manoatra ray aman-dreny tonga dia isaina amin'ny herinandro ny andro iainana. Tsy lava andro iainana. Izy ny ray aman-dreny zao sany mihitsy. Marina ane le izy. Kaleba nahita ny tena noliona. Satria nahafantatra izy ny teny fikasana sy ny tsodrano azo no amin'ny fireneny Joda. Ozy izy Jakoba rehefa nitsodrano ny Joda tany Egipta. Joda, ianao liona. Alefaso, iko Joda, zay mihitsy. Anka rehefa niteraka Joda niteraka tonga hatrany amin'ny Kaleba dia ny fahafantarako azy fifankazana zao rehefa miona amin'ilay fivoriam-pianakaviana ireny tsy le manahoana fa dia zandro ty avy amin'ny liona. Oazavaiko ilay izy mantsy. Anka rehefa miatrika combat tsy miatrika ohatry ny vorokely fa miatrika ohatry ny liona satria voataiza araka le teny fikasana na ny endrena azy ny saintsainy foana dia rehefa mifoy isa-maraina izy dia manao fifoazana liona. Fantatrareo liona. Liona vao maraina vao mifo na miheritra amin'ireo dia efa matahotra daholo mitsipatsipaka ny biby rehetra ny anala. Nefa mbola tsy misaina ny andeha hisambotra izy io vao mifo. Hoazavaina amintsika hoe tandremo ny zavatra saintsainao. Misy olona zao misaintsaina hoe za pastera le vao ilika. Esory izay saina izay. Fa Jesosy tsy nanilika anao. Ary ny mpampito tery amin'ny akay tsy nanilika anao. Dikan'izay tsy voailika ianao zany. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Pasteur, sainay kambote. Andriamanitra ny rainao amin'ny alalan'i Jesosy. Dikan'izay tsy kamboto zany ianao. Tehaka mafy an'Andriamanitra.
za pastera tena karazan'olona le ratratratrain'ny olona reny mihitsy. Dia kapoka tamin'i Jesosy afaka nasitrana anao zao. Dikan'izay misy solution zany le ratra. Azo atsangana ianao fa tsy voatery aratra lava eo mba rapatonga ny fiavian'ny tompony amin'ny raha malanitra. Afaka atsangana ianao possible zany, tena mino ianao amin'ity takarivo ity, afaka atsangan'Andriamanitra amin'ny fimehezana ianao rehefa avy eo dia afaka ny depression tsoka hatramin'ny mpanakivy. Satria misy zavatra misokatra ao anatiny hoe wow, aike za tsy voatery hitomany. Fizany ty fa tsy maintsy mitomany za tokony olona meme foana maraina ataondro arivo. Andro efa fohy reto kolanina amin'izany. Tsikitsikianao. Le bebe kokoa noho zay tsikitsikely fa ty kokoa. Liona. Ny liona pinana fa tsy hohanina. Zany le toe-tsaina tafiditra. Ny liona pihinana fa tsy hohanina. Teozisy Kaleba Numéri 14:9. Aza miodina amin'ny Jehovah ranganareo dia aza matahotra ny tompo-tany fa kaly reo hanao atsika reo. Ny fiarovana efa niala tamin'ny Jehovah momba antsika aza matahotra azy nareo Kaleba misy géant ngeza be. Jereny Kaleba ohatr'izao. Pao rezan ngeza be iny. Fa maninaka izy manana zany sainy zany. Satria ny saintsainy dia lasa identitéany. Oaseko anao manino le zanak'Israely tsy tafiditra. Hozy izy zanak'Israely amin'ny nombre 13:33 ny anaran'i Jesosy. Nahita ny Nefilima teo zahay. Taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima. Olona ngoza be. Ary teo imasinay tahaka tsingetana izay. Ary toy izany koa izay teo masony. Ny saintsaina ny tena no tsingetana tsy mihinana ronono sy tantely zanak'Israely dia tsy tafiditra izy. Kaleba ny saintsaina nahita ny tena no liona mihinana ny rehetra. Alleluia. Tsy mifady. Aoriana fivadikana zany resaka zany fa zao mbola mifady. Tena akaikinao misaintsaina enao efa olom-baovao hoe tena ino izy. Avereno misaintsaina fiovan-toetra hoe. Toy izy misaintsaina fijoroana hoe. Toy izy misaintsaina an'Andriamanitra mitahiry ny fijoroanao hoe. Toy izy misaintsaina anao tsy lavintsony hoe. Dia zany no zany rehefa saintsainao foana, rehefa saintsainao foana dia hovaina ny anaranao lasa hoe tsy lavo. Tonga dia lasa pasteur jao tsy lavo. Tsy resy. Tsy manota. Ampiana farany tsy manondrana. Teneno akaikinao raha saintsainao zany hoe dia lasa zay ianao. Kaleba dia liona avy amin'ny fireneny Joda. Isika tsara lavitra noho izay. Isika zanaka avy amin'Andriamanitra. Tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Enao lay nofo ao man-draha misy Andriamanitra. Mijoro tsy mety lavintsony sady tsy manota intsony. Modèle Jésus version 2024 ika farany. Ataovy an'izao. Dia misy olona zay izy fa ny fahitany ny tenany sarety tsisy omby, vaky pneu, tsy haiko raha zareo matika. Dia zay ahitanao anao nefa dia lasa zay ianao. Nefa Andriamanitra nanamboatra anao araka ny endriny, hitondra ny toetrany ary manana ny fiainany. Raha resy Andriamanitra dia ho resy ianao amin'ity taona ity. Fa raha tsy mety resy Andriamanitra, tsy ho mety resy ianao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo le relation le izy amin'izay, satria Andriamanitra mihitsy nakanao mba ho ampitoviana aminy ianao. Dikan'izay izay rehetra échec sy favoazana hitanao amin'ile maha olona ny ainao tany amin'ny passé, ataovy baibay, ataovy hoe baibay hoe, ataovy tsara baibay anao isa roa telo, baibay hoe profetika zany Inona le voalohany? Tandremo zahay
inona le tamin'ny voalohany teo e tandremy zay teneninao inona le faharoa zay mahatonga antsika rehefa mitaizany ankizy tandremy sao dia mitaizany le ankizy amina zavatra apetrako anatin'ny fisaintsainany tsara ve dia tsy hainao tena tsy haintsony iny dia zao ny valiteniko maro tena manahaka anao izy tsofirano ny tenanao tsofirano manodidina anao ampeny olona hisaintsainany le tena identité nanomanan'Andriamanitra azy taovy amenina moa e fahatelo zay jerenao zay jerentsika dia azotsika avy amin'Andriamanitra dia ola le fomba avy teny pastera hoe ny masony avy ela hoe hijerijery fa ny masony tsy mitondra mody ny maso biblika resako anao ozy izy Genesis 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy ny tany rehetra zay tazanao sy hitanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay mikonto be amin'Andriamanitra zay hitanao mila mahita zavatra isika fa inona ny nahavoan'ilay zanak'Israely ambony inona no hitany ty le hitany loza le hitany dia nitranga tamin'le loza hitany androany aza mahita loza mahita fiadanana dia ho azonao le fiadanana vakiko amin'n'anaran'i Jesosy Numéri 13:32 amin'ny anaran'ny Tompo tena laza ratsy ny tany zay nisafony tamin'ny zanak'Israely le mpisafy tamin'ny folo am'raha lafy tsy tafiditra tsy fantatra inona ny toetrany zalareo ka nanao hoe ny tany zay naleany ny safona rangahy dia tany zay mandevona amponimoninao fasana fotsiny anjanahary reny tsy mbola kely reny fasanao a ny olona rehetra zay hitana tao dia olona vaventy be tonga dia mamony be dia tsika le ovonony afa ny hita Kaleba sy Josoa reto olo reto nahita fasana fa Kaleba nahita tendrombohitra ho anazy sy ny taranany tsy haiko anao raha mahita fasana amin'ity taona ity fa Andriamanitra tia hitanao mahita tendrombohitra ho anao sy ny ankonanao tandremo sao dia disondray hoe ndry men'Andriamanitra tendrombohitra zay menakavy ilevinao zany tsy ilevina le izy ka fahasoavana le izy rectifena mihitsy le izy amin'ity taona ty ianao karakarain'Andriamanitra tahian'Andriamanitra asoavin'Andriamanitra tsy efa niteny va izy ka tsy hoe fainy e fa mila mioma antsika satria ny antony na miteny ary izy ka tsy mahita ianao zay mahatonga azy laza Jeremia teanao zavatra be deabe a fa inona ny hitany toa dia raha vo diso famaly eo dia ohatry ny Andriamanitra ny tsy te hanome nefa le prinsipa mihitsy ny tsy azon'ny olona zay mety miresaka aminy hoe zay tazanao no omeko anao zay tsy tazanao maninona zay tsy tazanao maninona tsy omeko Andriamanitra fa mane anao tsy manome dia tonga ny valiteny satria ianao tsy mahita mila mahita za mijerijery olo eo ianao hoe jereko ho azoko ry zany objet no nytenenin' Jesosy fa tsy olona anjara na tokantrano any tsy aloha resahany zany manjary lasa bebe maso hoe tolo reny baiboly te fa zay jerena zay tazana nomeniko tazatazany anao mba omeny anay ianao antany io le olona aloha raha manaiky ho tazaninao sa tsy zany e aloha sy nanoriny ty resako ty teny zao Andriamanitra amin'ity taona ity ho afaka ny gadra mahita an'izany ve ianao mahita ianao fa hiasa Andriamanitra amin'ity taona ity fahasoavana be bebe hiverina amin'ny taniny jiosy izay le izy zay hiverina amin'ny taniny nareo menakavy mahita an'izany ve ianao ao zao misy misaina tena tsy afaka mamonjy fotoana etsao zany tsika ko mody any mino afa ny zavatra tia ny tompo tenenina dia hoe misy zavatra zay ho averin'Andriamanitra tsara be le izy fa mety efa tsy nyainanao tsony fa amin'ity taona ity ho averin'Andriamanitra ho iainanao mahita an'izany ve ianao ataovy hoe mahita inona ny hitan'ny Kaleba
Josoa toko fa 4 ny andiny fa 7 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nianina tamin'izany andro zany Mosesy ka nanao hoe nitany zay diaviny tongotra ao dia olovanao sy ny taranako tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanaranan Jehovah Andriamanitra ao ianao. Arakehitriny indro efa namelona Jehovah arak'izay lazainy hatramin'izay 45 ans lasa zay. Dia hatramin'ny lazany Jehovah zany teny zany tamin'ny Mosesy ka makaty raha mbola nandeha tany anefitra ny Israely arakehitriny indro efa 85 ans zao fa tsisy miala anady zany eto izy Kaleba. Zany fampikitikitiky eo. Eny zany zany olona 85 ans tsy miala ady satria feno tenin'Andriamanitra. Mbola tsy tanteraka le conquête na le fahababony le tany nampanantenen'Andriamanitra dia fantatry Kaleba fa Andriamanitra manome hery sy tanjaka ahafahan'le fijoroana ho azo tsapaina hatanteraka n'le teny. Misy olona eto ho tehirizin'Andriamanitra amin'ity taona ity ahitany fahatanteran'le teny amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mbola matanjaka ihany zao tahaka ny tamin'ny andro nandraha Mosesy aho. Tahaka ny tanjako tamin'izany ihany mbola tanjaka ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Ka ankehitriny ry zalahy mahita fasana meo ahy io tendrombohitra eo. Tena kaikinao samy hafa zany zavatra hitan'izany hoe. Le zanak'Israely ringana nahita fasana. Dia tsy hoe nahazo fasana fa nampidirina tany fasana. Maty zany e. Fa i Kaleba nahita tendrombohitra dia nampidirina ho tompon'le tendrombohitra. Ankehitriny omeo ary tendrombohitra ry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro zany. Efa renao tamin'izany andro zany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda. Angamba omba Jehovah dia aroka azy arak'izay nolazain'i Jehovah. 17 dia nitsodrano azy Josoa ka nanome any Hebrona olovan'i Kaleba zanaky Jefone. Io tendrombohitra Hebrona io dia misy loharano ary efa hitan'i Kaleba mialoha. Tena kaikinao mahita Jobily hoe, mahita Kanana hoe, mahita Hebrona hoe. Le Jobily fao be, le Kanana hitambarany daholo be, le Hebrona le anao manokana. Taotrona mahitsy tsaritsika. Saoly tao anaty fifadikanana nahita fa ahiratra indray izy, ahiratra vaovao. Hita meloa le fampahiratana iainany. Teo izy Jesosy tamin'ny Ananiasa efa mpivavaka ne izy zao e, efa hitany izay entiny amam-bavaka. Rehefa hivavaka ianao dia tsara kokoa ianao mahita ny zavatra entinao amam-bavaka fa efa mivaly. Ianao zao raha mivavaka ho amin'ny fiovanao dia enao efa miova no angatahanao amam-bavaka ho aseho. Tsy haiko razonareo ve zany? Ataontsika misy olona ohatra voafatotry ny zava-mahadomelina dia hivavaka ho azy ianao. Dia ny sarin'ny olona io hitanao anatin'ny sainao hoe mpivavahana tokony efa olona afaka. Tsy izy le mbola voafatotra be ny hitanao hoe Andriamanitra io izy io dia mijery Andriamanitra ary voafatotra le hitanao toy Andriamanitra tongava aminao arak'izay. Dia inona ny valiny eo zany? Voafatotra fanotelo indray zany lolo satria manampy fatotra mivavaka mahita olona fatorana ao anatinao. Hivavaka ianao amboary tsara ny fo, mangatasaka raha amin'Andriamanitra. Tompo ty olona ty vitanao manafaka an'io, vitanao manova an'io, manamboatra ny atao anaty koa ahita azy eo amin'le toerana efa miova izy. Iny amin'izay anao mandoalika tsy rehefa n'Andriamanitra anatin'ny vavaka entinao olona efa délivre ny sary hitanao. Hainareo mahatonga Jesosy tsy taitra rehefa nijery ny fahasan'i Lazarosy. Inona no hitany? Lazarosy miara-misakafo aminy rapitso. Zay mahatonga Jesosy tsy taitra mivavaka ho anao satria ny efa hitany ianao miara-misakafo aminy ao amin'ny fanjakany ray. Afaka ampitoviny zany vision antsika sy vision tompo zany. Ianao koa zany tokony mahita anao hoe za miara-misakafo amin'ny Jesosy ao an-danitra antika an'izay tsy maintsy miditra any an-danitra ary manao dona kely za sy ny tompo amin'le vera amin'le ranom-boloboka ny tenenina fa tsisy trony intsony ambara-pahatonga antsika any. Rehefa tonga any ny zavatra angatahako jus de l'arbre de vie zay voalaza amin'ny boky ny Apokalipsy fahazo anankiray 12 fruit-any. Samy mangataka an'izay mbo tiniko. Tonga dia coupe anankiray multifruit. Alléluia.
zay mahafantatra an'izany dia arisotra an'izany ihany tsika tovy amendra moa e hitanao zavatra hitany zay no hitranga ao anatin'le vavaka ho an lazarosy jesosy teo izy mbola tsy niteny koa zay hoe voatao dia fahitany sady iny lazarosy miara-misakafo dia miara-le fandrobaka kely dia ahoanany no anarangaly sosisyria efa zany ny hitany mahita fa misy olona eto hianatra ao anatin'izany teny zany fa sao ianao amakivaky an'ity taony ity tsy mahita ninoninona manjary lasa ozy Andriamanitra hoe zay tazanao no eko anao rehefa n'Andriamanitra tsisy ininona izy zany tena akaikinao tandremo sao dia tsisy ininona hoe a mahita zavatra tsara hoe amen fa efatra tandremo ny zavatra ataonao tena akaikinao tandremo ny zavatra ataonao hoe Matthieu 7:12 zao lazain'i Jesosy minaran'ny tompo koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo ataovy aminy kosa tahaka izany fa zany lalàna sy mpaminany zay ataonao amin'ny hafa action dia hamaritra réaction hiverina aminao fa ny tena ampianaran'i Jesosy mbola tsara kokoa noho zay nataon'i Jesosy taminao Jesosy manao le action dia ianao no manao le réaction mizara ny zavatra voarainao avy amin'ny tompo amin'ny manodidina anao raha navelan'i Jesosy ianao dia tokony hamela an'izay tokony havela eo amin'ny fiainanao nandinika ny tantaran'i Joshua sy Kaleba fa ry zareo tsy mba nanakivy ny mpiaradia taminy ary rehefa vakiana ny tantaran'i zareo tsy mba nisy olona nijoro ka nahavita nanakivy azy ihany koa satria izay nataony tamin'ny hafa ihany no nataony hafa taminy Numerika 14:24 amin'naran'i Jesosy ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa fanahafa ny tao aminy tanteraka ny fanarahana izy hoentiko any amin'ny tany izay naleany izy ary ny zanany andova izany Joshua 14:9 ny anina tamin'izany andro zany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay diaviny tongotra ao dia olovanao sy ny taranako tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanarahan'i Jehovahandriamanitra ao ianao na tsy aro Kaleba fa niteny Andriamanitra hoe hoentin'Andriamanitra hiditra ny Kanany ianao tadidiny Kaleba izay dia nampitainy tamin'ny mpanaradia azy lasa antoka nazahoan'ny ekipa rehetra ny anjarany tao anatin'izany Hebrona izay marihana fa toerana sy tendrombohitra nisan'ny sarotra indrindra satria olona faran'izay goavana be daholo no mipetraka teo amin'izany tendrombohitra izany fa lasa tsy natahotra Kaleba satria efa nandre teny mpampaherezana zareo tsarany ny olona mpampahery zany tsy ho diso fampaherezana eny an-dalana tena akaikinao aza ho isan'ny olona mpanakivy tsono hoe eto so misy olona miteny zanga-mpanakivy miteny réalité ny afantarana le izy ny antarehan'ilay olona ny réalité zao dia hoe raha ianao io tsy afaka baka réalité zao zay tonga dia kivy le zaza nefa ianao koa tamin'izany efa ny triple vo afaka ampaherezo izy na io ary notinao hivavaka tsika fa ho afaka ianao avia ty ametraha tanana fa afaka ianao e tonga dia ohatr'izany ny le ilainy e lioana be maberena afaka baka aminaran'i Jesosy tena akaikinao aza isan'ny olona mpanakivy hoe dia tsy ho kivin'ny olona ianao hoe firy aloha ny manana fandiriana hoe mandeha ny an-dalana ianao dia tsy mifanena mpanakivy zany tsony isa roa telo ay mitovy dolo anketsika zany tsy izy dia tena mankafy mpanakivy reny ka raha tsy ankafizina mpanakivy aza isan'izay mpanakivy zany mba io isan'ny mpampahery jereva nefa zavatra efa tena efa na ianao ary miteny hoe marina mafy mba manano ity fa za miteny le marina mafy eritreretinao fa tenena ny sitrapon'Andriamanitra hoe afaka hitsangana ianao rahalahy afaka andresinao raha nabavy afaka rasa lavitra ianao lony ianao fa tsy ramo ny ambony ianao fa tsy ambany tafita ianao fa tsy renika tavoka ianao fa tsy dobo reny e halleloia salama ianao fa tsy marary sitrana ianao fa tsy halleloia velona ianao fa tsy ho faty mahay ianao fa tsy tondriny manankiray ianao fa tsy mahantra tsara tere ianao fa tsy halleloia tsofrano izy voaren'le olona oay zany tokoa kay zay misokatra ho azy le sourire original à l'image de Dieu
satria maninona misy olona atao nandrelesona hoe tandremo a fa zay ataonao amin'ny olona dia ho ataon'ny olona aminao. Indray mandeha isolany anso telefona tsy haiko hoe naninona fa tsy nyraisiko mety reraka angambany na tsy fantatro tena tsy tadidiko le antany ka aza mijerijery anay fa mba tsy tadidiko tamin'izay. Nisy fotoana amin'izay nisy olona nilaiko izay natsoko telefona io amin'izay fa tsy mandray ary le olona mahay ny endim-boanjo aloha voalohany mahay ambondrina faharoa mahay ntsena azonao nga matiko tenena satria tsy mandray le olona. Enao alay-panahy teny hoe olona tsy malala fomba tsy mandray pasterako tsy raisa. Mampatsiaro ny fanahy masina hoe io tsy mandray io enao ihany mamindrafo amiko. Allô, oui, azafady fa tsy nandray mihitsy teo. Vo vita le fifonana. Ary nanomboka teo raha mbola azo atao. Satria fantatra hoe zay ataonao amin'ny hafa teo ataon'ny olona aminao. Ianao zao totsika miasa any amin'ny birao eo amin'ny accueil. Birao anao tsara tarehy. Tandray fotsiny tarehinao ataonao tsy tsara tarehy rehefa misy olona miditra avy eo. Ataovy tsara tarehy. Tsikitsiky. Le olona tonga ao misy zavatra ilany ianao. Raha eo ianao manao an'ilay hoe tsy vitandroany efa averena amin'ny herinandro. Sanatria isy fotoana anankiray ilanao zavatra anankiray teny ilay verena amin'ny herintaona. Satria zay mamafy rivotra mijinja maro mahay daholo kay. Zany hoe mihoatra le verina na amin'ny ratsy indrindra amin'ny tsara. Halleluja! Atao violony tsikitsiky ianao. Tsikitsiky. Tsy fantatry ny olona tsisy ininona ny aposinao, tsisy ininona ny tenaina, tsisy Andriamanitra fanantenanao. Halleluja. Fa naizanaiza le anao na olona faran'izay vinitra be tsy maintsy mamotritra tsikitsiky satria ianao olona ny tsikitsiky tena mampitandrina ny olona. Aza mako amin'io ramsy io. Io ramsy efa avy ny pipi. Ay to dia azonareo ve? Ay tsy tiziko tsony zany. Tandremo fa mampatahotra. Tena tsy mitsiky mihitsy ny olona io miditra ianao. Ianao nandray lesona teto zay ataonao amin'ny hafa dia ataovy amin'ny olona. Zay ataonao amin'ny olona dia ataon'ny olona aminao. Tsofika ianao. Miarahaba ray aman-dreny. Ahoana zanako? Nanatao anao? Tokony fela be ty tokony vitaina aza miala eo fa to dia vitaitsika zao fa ao iady join. Izany tian'izany. Tsangano ny tanana amin'ny anaran'i Jesosy raha tianao zany. Tsangano mombony tsara mihitsy. Teneno kaikinao dia mba ataovy amin'ny hafa hoe. Domy kely. Andrasa aloha. Misy efa lasa loatra. Domy kely amin'ny fahalemem-panazy ataovy amin'ny hafa hoe. Mila raha anankiray mba handona anazy zafady manjary tsy marina ampy izy fa vipasera lefasa ina izy alleluia. Raha mba fantatsika efa ela be zany reto ho anahy be de be ny zavatra efa afaka nieviteko teo amin'ny fiainana. Tendray midona le izy amina niny midona taiza niny midona tsy ampilesona. Ary izy ny olona mandalo io sao dia avy amin'iny ary le mandona satria tsy fantatrao le révélation hoe enao talohana io miverina aminao androany io. Raha ao an-tranonao le atsony ray aman-dreny hoe aleo tsy hanona anarany ito aloha. I bafla! De le ray aman-dreny zany efa lehibe de bafla! Ny hainy ray aman-tola efa mila angatana amin'ny tompo mba tsy hiala zany fa efa miantso. Enao tsy mety mamaly mihitsiny. Any amin'ny tsy haiko hoe eny efa tena efa lefa ikuizana be reny zay vao. Ataovy ary ataovy fa rapitso. Izy zavatra ilainao zay entsonao an'le olona. Tsy hainy io olona io satria maninona zay ny fanaonao.
androany te hanovany fanaonao Andriamanitra. Fa izy ake no ampijaliana le izy avy eo. Tsy zaka ianao ka za hoe ianao ihany ahoana ka ianao nanotsazoko daso aloha e. Ianao nanao izy dia manontany hoe iza niara an'le izy dia enonao avy reny hoe za ihany hoe tandremo ny zavatra ataonao. Tandremo manaova ny tsara foana, mijoroa tsara foana, rehefa reraka dia mipetraha fa mijoroa foana. Tsaroko tambona ny olon-tena, ny tena sa tsy mpitory-teniny, tsy mpanao rakitra, tsy idindy mandambombo atao amin'ny asa fanompona fotsiny rehefa le mirava. Fa dia vidiany Jehovah kosa aloha zay mbola mahampanontany tena foana manakandreo fa dia inona loatra zay vidiananao azy Jesosy. Dia inona mba nananako? Fiarany tao amin'ny tanàna misy lasantsy ny ananako, hoentiko fotsiny amin'izao. Andehanao san Jesosy vetika tsy miandry mivalana sao dia hiteny hoe efa lasa. Ozy izy mamaneta amin'izany lasantsiko hitanao ane Jehovah ka hiaro anao mpamirapetatra tavanao ary tena nitahina izy avy eo tokoa ne ela velona ambara-patonga ny elany avy eo min'Andriamanitra tombonandro. Lasa miantso pasteur misy korsa le lesy tsy zay tsy lesy ka tsy tamin'izay le lesy nisy korsa rse mbola rse aloha tamin'izay nisy korsa rse fa ahoana tsisy tonga eo 10 minitra tsy haiko hoe manidina zany ny fiara aby zany satria anatin'ny fo zay mba afaka ataoko amin'ny fanompona. Tsy haiko hoe hafirina nanao an'izany zay vao hitanao ohatry zao io mba misy micro mba miteny ataovy an'izao le hira mba afaka manao an'izay zany. Fa tamin'izany mbola tsy afaka manao an'izany fa zay ary le izy tena tsy nieritriretina. Saotra an' Jesosy mandraka androany raha mbola misy servisy azoko angatahana ampiara-amin'io hoe reto ampanina amin'ny fiaraka fa mba alaivo dia tonga maka foana le olona. Fatria maninona tsy hoe satria tsara be tamin'izany fa nisokafan'Andriamanitra le opportunité mba afaka hanao zay mba azo atao tamin'izany dia tehirizin'Andriamanitra le izy ho ampiasaina amin'ny fotoana mba ilanao azy ianko aty aoriana. Mahita olon-kendry be dia be manatrika eto androany. Mahita olon-kendry be dia be manatrika eto androany. Mahita olon-kendry be dia be manatrika eto androany. Ary ianao io manomboka hita ianao hoe zavatra be dia be tsara ny hitranga-rapetso satria zavatra be dia be tsara no ataonao androany. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra, tsy mitehaka mafitsara ho ny tompo. Farany tandremo ny toetranao fa ny toetra mamaritra ny fisehoan'Andriamanitra. Samuel faharoa roa amby roapolo na 7 2 Samuel 22:27 dia manambara aminaran'i Jesosy. Ny madio no isehonao fa madio ary mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Zany hoe ampomena reo ty raha miolakolaka ry zany isehon'Andriamanitra fa lalitsaina. Raha miolakolaka ianao miolakolaka ataditsika iny dia iniry koa tsy ataontsika ny an-danitra tsony. Ny antony ho anao mpany ratsy tsisy tsony ihany. Olona efa manaiky fivavahana daoly tafiditra any. Ary efa sendra miran'iny koa ianao tandremo pitipitihany tananao raha lahy daoly nefa ny akaiky eo. Alefa n'Andriamanitra resa le izy. Tsaniko izay. Fa manino Moïse no lasa nisehoan'Andriamanitra mifanatrika satria Andriamanitra ny teny hoe malemy fanaty robe ne Moïse mety be amiko le toetrany. Ry havana, eo ny finoana, eo ny vavaka, eo ny fivadikanina ary eo anatin'izany tsika, eo ny fanompona, eo ny fiazakazahana fa toetra no isehoan'Andriamanitra aminao. Toetra anaty. Amosa 7:7 ho tafaradalina vany roa raha tsy efa mifanaiky. Inona le fifanekena? Fifanekena ao amin'ny toetra. Mahazo ain'Andriamanitra rehefa hita ny toetrany avoakanao satria manaiky ianao anahaka an Jesosy. Joshua 14:8 tanteraka amin'ny fanarahana azy izy. Kaleba. Numerique 14:24 azafady. Tanteraka amin'ny fanarahana Kaleba. Kaleba zany hafa mihitsy. Raha araka io fitenin'Andriamanitra io zany dia zao 100% Andriamanitra zany ny tao am-pon'ny Kaleba fa 0% Kaleba. Andriamanitra miteny tanteraka ozy izy ny fanarahany
feno inona le feno 100% andriamanitra 0% kaleba. Ny fisehoan'andriamanitra mitondra no ny sitrahan'ny kaleba, tsy hoe andriamanitra mampanantena fa andriamanitra mitondra ary andriamanitra manome sy mampiditra. Tsy any amin'ilay mampanantena fotsiny dia tsy mahita, fa any amin'ilay mampanantena mitondra manome dia mampiditra dia mitahiry. Tao anatin'ny fahatezerina andriamanitra nilaza tamin'ny Mosesy hoe za tsy araka aminareo, anjely ny rahako hitarika nareo fa za tsy andeha. Fa nytoetran'ny Kaleba hoy andriamanitra tsy anjely no alefako fa zany hitondra azy hoentiko. Nomerika 14:24 andriamanitra mihitsy ninena amin'ny tenany hoe za mihitsy ny hitondra an'le zalahy ty fa mahafinaritra le ry. Misy le ry tokony hafinaritra ny tompo manatrika eto ary izy io zao. Halleloja. Any amin'le fanarahany mihitsy ny zavatra hitan'andriamanitra hoe ary tena misy zavatra feno mihitsy anatin'ity lehilahy anankiray ity. Tsy anjely ny irako hitondra azy hoany fa za mihitsy. Communion ny ainan'ny Kaleba. Zay lazain'andriamanitra tonga dia averin'ny Kaleba fotsiny. Andriamanitra miteny, za hitondra anareo, tosy Kaleba. Andriamanitra hitondra antsika. No exercice kely tsika. Hoy Andriamanitra, ataoko jobily amin'ity taona ity, dia mamaly ianao, ataony Jehovah. Ataon'Andriamanitra jobily ity taona ity. Isa roa telo. Ataoko jobily ity taona ity hoy Andriamanitra. Ohatr'izany ny réaction Kaleba. Toiziko, tsara be ho anao ty taona ity. Hoy Andriamanitra hoe. Dia tsy taitra anao tenisy hoy Andriamanitra, tsara ho ty taona ity. Tsy ianao miatsena hoe ahoana zany miatsara le inona re zany tokony anare sy dia tokony mampiky kely ary ny tompo sa dia sahirina vitsy be dia be indrindra le mahiran-tany taty azy. Tena kaiky ny anjaranao communion hoe manaiky izay teneniny, manaiky izay lazainy, miombona aminy hoe amen. Kananita feno miaramila, feno tafika, kalesy, zany miandry ao, olona vaventy be, géant. Nisy fa ozy izy Kaleba, halleloja. Misy géant ve mihoatra noho ny andriamanitra ny Egyptianina zay tsy hita maso fa fanahy. Nefa le andriamanitra hafa ny Egyptianina raha no resen'andriamanitra ao antsika. Ka raha fanahy ny reseny olona be izy ninino rehefa andao resena fa tsy makay zareo. Mahitanao ampahirezin'andriamanitra hiatrika nyity taona ity. Ary mahitanao ao arahan'andriamanitra mba hijoro, hitandrina amin'ny zavatra teneninao avy ireny hoe hitandrina ny zavatra teneniny koa hoe hitandrina ny zavatra saintsainy koa hoe tondroy masonao hitandrina amin'ny zavatra jereo koa hoe hitandrina amin'ny zavatra atao koa hoe dia hitandrina amin'ny toetra seho koa hoe tsangana dia hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Avy hatrany dia hoetana etren'Andriamanitra ireo tontolo izay nasehon'ny tompo fa tena fitsipika volamena nandrafitra no avy ny Kaleba ireo. Saotra raha eo minaran'i Jesosy. Amin'ny fotoana rehetra dia mampianatra anay ianao mba tsy ho diso faminy zay satria raha diso ny fomba hiatrehanay no avinay dia mamafy zavatra ratsy zay ho any amin'ny avinay ary miandry anay le izy rapitso. Misy ny fotoana toy izao isaoranay sankasitrananao tamin'ny fotoana amin'ny fifadikanina hidirana amin'ny tapany faharoa ny efatrandro faharoa iomananay hiatrika ny asanao mba hahafahanay mitandrina ny zavatra teneninay, ny zavatra saintsaininay, ny zavatra hitany masonay sy jerenay, ny zavatra ataonay amin'ny olona ary ny toetra hisehoanay eo anatrehanao. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ity, andray kasy-panovana avy aminao ho depara miaraka amin'ny fandraisan-dahatra, miaraka amin'ny firehetana anatina fitandremana fa nomenao ny fahalalana, natao ampiarina ny fahalalana ary afaka nova zavatra ny zavatra fantatray manomboka androany. Misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Miasa foana ianao, miasa mandraka androany ianao. Raiso ny voninahitra izay mendrika anao tamin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy tsika tehaka mafisara ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety vetivety kely ny mpanao rarady to dia apetraka antsodrany dia mirahavitsika. Alleluia. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra, misaotra Jesosy ny amin'ny afatra ny teny indray nomeny atsika tamin'ity androandroan'ity memboninaitra ny narany. Andaontsika nome voninahitra an'Andriamanitra koa amin'ny fanatitra dia le boksa tongany aminao iny dia ataovy ao anatin'iny na ny ampahafolo-karena sakrifisy izay fanatitra omenao an'Andriamanitra amin'ity androandroan'ity anomeza atsika voninahitra azy tahin' Jesosy. Programantsika indray amin'ity herinandro izay ho avy ity rapitso maraintsika dia eto amin'ity toeran'ity ihany miaraka eto manome voninahitra ny tompo amin'ny ray latabatra aminy
amin'ny fito maraina ny fotoanantsika rapitso ary rehefa tapitra izay fotoana izay a dia tsisy mody fa mbola mitoy ny fotoanantsika eto a ao anatin'ny regroupement amin'ny fifadikanina dia rapitso a miaraka eto daholo ray tsika mandray ny mesazy a ny afatra dray a banjana ny herinandro manaraka amin'ny fifadikanina dia angamba ataontsika hoe eo amin'ny hatramin'ny raika amby folo eo tsika ny eto amin'ity toerany ity a dia rehefa avy eo a samy misaraka miparitaka miatrika ny fifadikanina tsika rehetra rapitso maraina io zany a dia misy zareo groupement izay eto a ka hatramin'ny raika amby folo ny amin'ny herinandro manaraka dia tahaka ny fotoana mahazatra antsika ihany a ny sekoly a latsinainy ny talata ny larobia dia etsy amin'ny super u tsika ao am'rihana faharoa manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany a latsinainy a miaraka amin'ny sekolytsika famahana olana ny talata sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly ny tokantrano a ny fitahim-pana ny fanambinana dia important be ao anatin'izao fotoana ny fifadikanina zao tsika mandray tenin'andriamanitra isan'andro amen dia anasanatsika ireo fotoan'ireo a ny fotoanany sekoly a ary akoatran'izay a efa akoatran'izay a dia mety efa manaraka ianao any amin'ny asvikael vaintsany dia misy mesazy koa omeny mpanompon'andriamanitra tsy tapaka ao dia mba afahantsika manaraka n'le hoe ny ritme n'le fifadikanina dia afaka manaraka koa tsika any akoatran'izay rahantsika aty dia ireo ny programantsika ny zomatsika miveriny ety any a dia miaraka manome voninahitra an'andriamanitra indray tsika amin'ny heriny androany eto a amin'ny efatra ny fotoana tahaka izany koa sabotsy a ety anytsika eto amin'ity toerany ity dia tahin'andriamanitra manokantsika rehetra akoatran'izay a dia io efa hitanao io dia miaraka mitondra-bavaka tsika ny asa tanterahan'ny mpanompon'andriamanitra ny ampitan-dranomasina any rapitso amin'ny roa sasany io a dia afaka manaraka mivantana n'izany koa tsika amin'ny asvekail mission events dia tahin'andriamanitra manokana ianao eto-mbavaka reo asa fanompona reo zavatra rehetra atrehtsika ary indrindridrindra ao anatin'izao fotoana izay tenenan'i jesosy zao hoe ty taona ity tena taona tsara ho atsika dia ao anatin'izany koa nefa mila tena miombona amin'andriamanitra tsara mivavaka tsika amin'izany rehetrarehetra zany hoe eto-mbavaka koa araka ny hitantsika hoe ny mpanompon'andriamanitra miatrika asa ny ampitan-dranomasina any a dia samy mba mitondra-bavaka tsika ao amin'ny fahatanterahan'ny asa hitahin'andriamanitra nambinan'andriamanitra azy a menan'andriamanitra hery miatrika an'izany asa izay napetran'izany a dia isaorantsika ny tompo miditra amin'ny herinandro manaraka tsika amin'ny fifadikanina dia izay ny tena tsara indrindra hoe tsy mialitsika fa manaraka an'ireo taridalana rehetra ary rehefa miditra indray any amin'ny latsinainy any dia omen'ny tompo indray ny taridalana ho amin'ny herinandro manaraka amin'ny fifadikanina tahin'andriamanitra ianao manasanao hitsangana re injiro ny tananao a dia atao hivavaka ao amin'ny fanatritsika makasitraka ray amin'ny anaran'i jesosy a misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao ny tasy nanambona ny tsirairay avy ary tsy mety raha hoe mijoro rehetra izay dia araka ny teninao eo ka tsisy hijoro foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako ianao mihitsy nomena ivoninahitr'andriamanitra ary mihoatra noho izany aza ny fanatitra hoentinay dia ny fanoloranay ny tenanay ho anao anao ny sitraponao ary hitady izay rehetra mahafaly ianao eo amin'ny fiainanay manontolo misaotra ny amin'ny fahasoavanao andriamanitra ka izay mbola hafahanay indray manome voninahitra anao androany tsarovany tsirairay avy izay tonga teto nitondra ny fanatitra na ny sakrifisy na ny ampahafolo-karena dia ianao andriamanitra anao maly fity ny tsirairay avy tamin'izay nataonao voninahitra ny naranao makasitraka manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i jesosy a amen teka mafitsika voninahitra andriamanitra alleloia avy reno taona tsara ho aty taony ty miova amin'ity taony ty miatsara ny toetrako manahaka an' jesosy aho miombona tsara aminy aho tsy tafasaraka amin'andriamanitra zanak'andriamanitra tsy mahay manota tsony aho tsy mora lavo zany tsony aho mandresy fakapanahy mandresy toetra ratsy aho mandresy fahazaran-dratsy aho amin'ny anaran'i jesosy kristy avy a nazareta amen
ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i jesosy rahay be voninahitra matsara mbavaka andrety zanakao reto a sy mifampivavaka izay arovy ny vavanay tsy teniteny foana na hiteny mihoatra any amin'le anenenanay satria nitenenao androany dia mila tandremana zany fa izany no mitranga eo amin'ny fiainanay ary ifonanay aminao satria ndraindray tafa teniteny foana ary anatin'izao jobily zao no inonay fa afaka ny ho voafafa avokoa ireo teniteny foana zay toy ny ozona manaraka amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy entinay tao anatrehana ankiza rehetra manana difficulté hisaintsaina zavatra tsara miantso ny rahanao zay jesosy anadio fiatreretana atonga anay afaka hisaintsaina n'le vrai identité avy aminao efa tena zanakao tokoa zay namanao zay sakaizanao zay mpanomponao zay olona noforoninao ho anao aneo ny voninahitrao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i jesosy apetraka eo ampilatananao ny vision tsiraray avy drindray rehefa mivavaka zay toy ny tsy mahita nininina ary problème zany aoka hiratra ny vision tsiraray avy manomboka eto ahitanao jesosy ahita zavatra tsara ahita ny zavatra tsara zay teneninao tahaka ny teo anylohan'ny fasan'ny lazarosy efa nahitany lazara niara-ny sakafo taminao ianao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i jesosy mivavaka zay mifona aminao fa misy taona diso ny zavatra ataonay aman'olona ary rehefa miveriny zany dia tsy zakanay androany zay tompo mandray fanapa-kevitra hitandrina amin'ny zavatra aseho amin'ny zavatra atao ary indrindra tompo miroso hatrany amin'ny fanamboarana ny toetra misaotra betsaka fa zany rehetra zany dia hiara-iasa asoa tonga anay ho fantsona tsara eo ampelantananao anamorana ny fataterahany asa miandry amin'ity taonity misaotra ray amin'ny anaran'i jesosy manonona fanasitrana eo amin'ny fiainanao manonona fanafahana eo amin'ny fiainanao manonona fiainan'Andriamanitra eo aminao sy ao anatinao amin'ny anaran'i jesosy kristy velona masa sy manan-kery avy nazareta ray sy nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'i jesosy ho tanteraka eo aminao ny fanahafanao amin'ny tompo ampandresy anao jesosy ny famindram-pony sy ny fahasoavany anaraka anao ary bitsika amin'ny fanamasina nampy anao atonga anao hitandrina amin'ny anaran'i jesosy ny zavatra teneninao ny zavatra saintsainao ny zavatra hitanao ny zavatra ataonao ary ny toetra asehoanao mandehana fa manokatra lalan'Andriamanitra ary zay lalana sokafany a tsisy afaka hanidy manonona fiadanana eo amin'ny fiainanao mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta amen tiaka mafisika hoan'i jesosy zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo a amen dia amen bye bye